Zoma fa 4 ny volana jona 2024 miaraba tompoko lahy miaraba tompoko vavy ianao zay manaraka ny fandarana miara-manonja MPS radio madame ity fotoana ity sorana ihany keo ilay nahary satria no izy no afahantsika miatrika an'izany fandaran'izany afahantsika serasera mialalan'ny feo sy ny sary eo ny radio madame fa anao manaraka an'izany eo ny MPS radio ny fahitalavitra MPS ny YouTube ny Facebook ihany koa iaraka etontsika mandritra ny fotoana izay efa natokana ho amin'izany ka ny faniriana dia ny hoe mba ahafahanao zany mahazo izay zavatra tenenina ahafahanao ihany koa manamafy ny vaovao sy ny serasera tokony ho fantatra ao anatin'ny fiainantsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izay mampanahirana izao mihitsy miatrika fahasahiranana tanteraka ny malagasy na dia manoloana ny fetim-pirenena aza zay rafakapitso no anamariantsika any izy io ka miainga amin'izay indrindra aloha zany no anokafantsika ny resaka amin'ity indray mitoraka ity akoatrany hoe tetibola mpanjakana na sipantsina sinsisa ino zany efa lany iny zavatra efa fantatra ny momba zay fa tsy maintsy zay no fandehan'io na dia tao anatin'ny fotoana foy ihany zany no nafahan'ny député zany jery an'izay rehetrarehetra izay dia zia nandany azy moa zany nandany azy any amin'ny 720 no nandany ireo koa moa zany no tonga député zany dia tenenina amin'io dia lanina izay dia ino tsy asitsika resaka be ny momba an'iny fa le hoe fetim-pirenena malagasy miatrika ny fetim-pirenena taona 2024 fotoana miavaka mihitsy ity fotoana ity raha jerena zany ampitahaina tamin'ny fanamariana ny fetim-pirenena hatramin'izay ka hatramin'izay fa ny amin'ity taona 2024 ity vao herinandro maromaro volana maromaro mialohan'ny fetim-pirenena dia resaka eroa inona moa zay resaka izay fimenomenomana etsy fimenomenomana eroa fitarainana etsy fitarainana eroa kanefa ny fety dia efa manakaiky ny atao hoe miatrika fety tompoko raha mitena izy dia ao anatin'ny fahamiraamiranana fety ao anatin'ny afaliana fety ao anatin'ny fahatsaram-piainana ao anatin'ny fahatsaran'ny fahasalamana sy izay hoe fiainana amin'ny maha-olona ka izay no hiatrehana ny antsoina hoe fety tiandray mitoraka ity dia hoe fetim-pirenena fety satria niverina ny fahaleovantena ny Madagasikara io fahaleovantena io mbola misy baraingy be deaibe io inona marina moa no tena atao hoe fahaleovantena fanontaniana agoavan'izay fahaleovantena amin'inona satria eo ny politika eo ny toe-karena eo ny sosialy raha hoe miresaka firenena anankiray zany tsika dia ireo foana zany no verimberina eo ka fahaleovantena amin'inona no ho an'ny Madagasikara raha jerena aloha zany ny tantara dia mazava loatra fa teny hoe fahaleovantena io satria tsika mpanjaka nisy teto Ranavalona fahatelo no nanjaka teto dia tonga ny frantsay rehefa nosarainy ny Europeanina tamin'ny règle Afrika nandritra ny conférence de Berlin tamin'ny fotoanandro zany tamin'ny taonjato fahasivy-ambin'ny-folo faraparany taonjato fahasivy-ambin'ny-folo dia Madagasikara lasa ny Frantsa efa resaka efa vita tany io dia nosanahan'ny frantsay zany i Madagasikara taty amin'ny 170 vao niverina izay hoe fahaleovantena zay zay ny tantara zay no zavatra nisy fa rehefa tena atao hoe korofoana io zany jerena amin'ny lafiny maro samihafa raha ny fiainana eto ambonin'ny tany raha ny resaka toe-karena dia tsy misy ny mahaleotena tsy misy ny mahaleotena satria io zany zao niady any Ukraine tonga dia kofina amin'ny resaka blé varim-bazaha satria mitsoka any Ukraine ny varim-bazaha tokony ho aparitaka maneran-tany dia anisan'ny kofina amin'izany ny aty amin'ny kontinanta ny Afrika subsaharienne dia Atsimo Sahara zany dia sahirana ny
mpampiasa ny varim-bazaha satria io zany io a milasa ahodina lafarinina dia ilaina amina zavatra be deaibe de vokatrizay de mikiropaka izao tontolo zao satria maninona mifampiankina ilay toe-karena izany dia am'izao fotoana zao dia lasa mitady hoe aiza nitady varim-bazaha aiza nitady lafarinina ny sasany manafatra ny Argentine am'izao fotoana zao fantatra zany sasa mitady hevitra ary ny gazy rosiana tsy mandeha itsony araky ny tokony izy satria lasa fitaovam-piadiana ilay vokatra ao amin'ilay firenena ny rosiana izy manana gazy ny ukrainiana izy manana blé sy ny sisa de lasa atao fitaovana ohatran'izay ilay sy lasa fitaovam-piadiana zany ny resaka sakafo ka am'izao fotoana zao de manahirana ny toetra raha tiano tenena zany de ny hoe raha ny fahaleovatena tena fahaleovatena dia tsy de zay loatra le satria raha mitoekarena de mifampiankina daholo izao tontolo zao ny Alemanina zany zao ny tena kofina satria mampiasa ny gaz rosiana ry zareo de ohatran'izay ihany koa ny blé avy any Ukraine reo ukrainiana reo ny tena mpamokatra blé ny atia atsimony Afrika Sahara aty moa zany atsimy Sahara zany raha ty amin'ny continent africaine ny sorgho sy ny vary ny tena sakafo sy ny hoe céréales isan-karazany reny dia mandeha ihany koa ny resaka blé satria ny aty Afrika zany tsy de mamokatra loatra n'izy io fa na izany na zany dia manafatra avy any velany di Ukraine nefa ny tena mpamokatra an'izy io dia sahirana izao tontolo zao izany dikan'izay zany mifampiankina fa ny hoe fahaleovatena raha miresaka toe-karena dia mbola tsy tena izay mihitsy mifipetrany aloha maneran'izao tontolo zao fa ny ato mitady ny ato satria tsy misy an'izao ny ato any Dubai anga misy vary zany any Dubai anga misy hoe ahoana sy ahoana fa ny any zany de zavatra avy any velany daholo raha resaka sakafo ny resaka eo no ampiasaina ka ny antsika resaka hoe niverena ny fahaleovatena pirenena izany de hoe anaovana fety tamin'ny 9 jona satria tamin'io zany nanambarana an'le izy de ahoana ny fetrehan'le malagasy an'izany antsona hoe fety zany tononona fotsiny le fety tononona fotsiny satria raha ny taona maro zay any fandomiasana rehefa fety de inona no atao vorona mandro vorona atao tsara ny sakafo ao an-trano tsy vitan'izay fa ny fitafiana mba atao miova kely satria miatrika fetika amin'ity zany zao alahady ny 26 juin dia eo ny fangataham-pitahiana amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra zany zay hiatrehana ny fety araka ny mahafety azy dia mba hoe miavaka amin'ny isan'andro fa amin'ity taona ity de hita mazava hoe tsy afaka miatrika araka ny tokony ho izy an'ilay fety zany hoe ao anatin'ny hafaliana sy ny atao hoe ny mba hoe miavaka zany ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny satria maninona manaikitra ny fahantrana sahirana ny jiro tapatapaka ny rano mandeha amin'ny tsy araka ny tokony ho izy na de efa nyteny aza ny tompona andraikitra hoe amin'ny 25-26 dia manome toky zay fa tena milamina tsara ny jiro milamina tsara ny rano sy ny sisa fa nga 25 sy 26 juin ihany ny fiainany gasy no amin'io ihany no atao tsy tapaka ny jiro no amin'io ihany no atao hoe mety ny fandehan'ny rano averina kely zay fanamarian'izay fa nga 25 juin sy 26 juin ihany no fiainan'ny raha malagasy no amin'io no tenenina hoe am'ireo ihany no hoe am'ireo aloha de azo atoka fa mandrivony vato nareo fa tsy zany fahatapatapahany zany sisa satria ve hoe misy podium satria ve andindy ery satria ve andefandefa sono etsy ikotabataba etsy dia hoe atao azo antoka ny tsy fahatapahany jiro na ny rano na ny ohatran'izay tsy mety zany satria isan'andro ny malagasy no mila herinaratra isan'andro tompoko ny malagasy no mila rano raha zany ve amaky-batsilana ny solitenan'ny banky raisam-pirenena eto amintsika Ramatoa Marie Chantal zay efa narahantsika teto fa nga 25 na 26 juin ny fahatapahana atao amin'ny dosy iny tokony
andro andavanandro no isinireny no nisinireny toejavatra manahiran'ireny zay tena manala baraka ny diplomasia atsika raha teo efa tena marefo de marefo amin'izao fotoana zao aizako any amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny hoe misy menasina grève sensisa reny hitan'ny olona anyvelany ny ato anatiny tsy mandeha amin'izay laoniny io mbola resantsika kely io resaka diplomasia io satria ho avy zao ny fety-pirenena ho avy ny matso zay anamariana izy io moa asaina daholo ny masovoam-pirenena sy ny soloteny isan-karazany ny système Nations Unies rehefa ohatran'ireny ny masovoam-pirenena satria hoe miarahana amin'ny izao tontolo zao zay ny dikan'ireny fa tsy hoe isika malagasy rery fa efa mandeha zao any ny invitation isan-karazany dia manotrona ny vahiny ao anatin'izay fa ilay vahoaka malagasy zay Madagasikara ny Madagasikara manahoana ny fiatrehany an'ilay lazaina hoe fetin'ny fireneny manahoana ny entimanana manoloana an'izany rehefa fety zany dia tena hoe miavaka amin'ny fotoana rehetrarehetra lasa jour férié io 26 juin io ao anaty calendrier ho an'ny eto Madagasikara fety zany kanefa tsy afa manoatra noho ny fahasairanana izay tsy fidiny izay tsy avy amin'ilay vahoaka malagasy ny mahatonga azy tsy afa-manoatra hiatrika amin'ny fetiny hiatrika ny fety-pireneny tsy avy aminy no mahatonga izay fahasairanana tsy fahafahana miatrika amin'ny fety izay fa noho ny tsy fahaiza mitantana eto amin'ny firenena misy tompon'andraikitra mitantana eto amin'ny firenena malagasy zay no amin'ny antony hoe misy ny mpitondra de misy no entina mazava be zany fa tsy miankina amin'ilay vahoaka malagasy io fahasairanana io misy mantsy miteny hoe ankan'le malagasy be menimenina le malagasy voretra le malagasy zao fiteny marary izao rehetrarehetra zao atotona any amin'le vahoaka malagasy avokoa misy ny tsy fahombiazana misy ny fahantrana eto amin'ny firenena misy ny taremarika zay mahamenatra avoakany any velany any momba ny Madagasikara dia felana bala mbetsaka tsy misy mihitsy miteny hoe tena tompon'andraikitra izahay satria izahay no eto le vahoakany tarihany le vahoakany manaraka ny izay lazainy fa zao hitan'le vahoaka ihany koa hoe le mpitarika ery tsy manaraka ny tokony izy aizako tapitapika ko milatsaka avany resaka hoe gouverneur nga tany amin'ny 2018-2019 tany nga mbola nisy resaka an'izany gouverneur zany mbola tsisy resaka an'izany satria samy mahay mamaky teny daholo ny rehetrarehetra de avy eo tapitapika eo de misy de azao fifidianana chef de région lehibe mifatra tsisy fa hoe gouverneur aneo zao tsy misy zany fifidianana ny mpanolotsaina paritra zany mpanolotsaina paritra conseil régional zany ny voalazany ny lalam-panorenana tsisy resaka zany amin'izao fotoana zao mbola misy commune mbola tsy araka ny tokony izy ny fitantanana any amin'ireny commune sasatsasany reny zany nefa ny tonty efa misasaka ny 2020 sy 2020 zany no zavatra miseho amin'izao fotoana zao ka lasa manahirana ny fieritreretana n'le hoe malagasy miatrika ny fety-pirenena zay mantsy zany le lohahevitra ho resantsika amin'izao fanombohan'ny miara-manondro zao satria io zany iainantsika isan'andro isan'andro malagasy miatrika ny fety-pireneny teo amin'ny 1970 teo mantsy be dehibe ny firenena zanatany frantsay no hoe naverina tamin'izany ny fahaleovantena iny mbola resaka be iny mbola lava be satria rehefa tena jerenany tsy afananoatra ihany koa ny mpitondra tao Frantsa ny tarihan'ny de Gaulle fa tsy maintsy namean'ilay fahaleovantena na dia atao hoe mbola saritsary ny Cameroun ny Îles Éparses zao tsy nomeny tsy naveriny ny Îles Éparses fa ilay Madagasikara lehibe zany no naveriny niaraka tamin'ny nosy be nosy lava nosy madinidinika le tena ty akaiky ny Madagasikara fa ny Îles Éparses tsy nomeny zany nefa voalaza hoe any Madagasikara zany io reny mbola taratra ny fahalemeny ny diplomasia malagasy daholo reny amin'izao dia fiatrehana ny fety ny entimanana tsy ampy
ny fety nefetsy avy 2 andro sisa ny ankizy madinika ao an-trano tsy te halala an'izany fa hoe fety ny andro ifidanao an'izao zahay anaovy an'izao zay lay ray aman-dreny atsy efa tratran'ny stress mihodikotina hoe aiza ndray no ahafahana miatrika an'izany ary tandremo ny volana jolay lavalava asa roviana indray zany ho an'ny mpiasa vao hoe mandray ny handray ny karama volana jolay fa zao mbola ty amin'ny jona zany zao de jolay lavalava ihany dia ahoana ny fiatrehana ny fiainandra malagasy ao aorianany fety aorianany 26 juin zany ahoana ny fanomanana ny fanadina-panjakana isan-karazany zay mbola ho avy beps mbola ho avy baka efa mietsiketsika mihitsy ny mpanala beps sy ny mpanala baka am'izao manao révision fa de mampalahelo io zao mangatsika be ny andro tamin'ny maraina teo tena mangatsika dia mandeha ny ankizy zany efa mifo maraina manao révision zay sisa mampalahelo le zanaka malagasy manana finiavana andray aman-dreny manana finiavana fa le hoety manana mihitsy ny tsy ao ka ny fety ny fety vita ihany nefa le fety hoatrehana de tsy tafavoaka ny solika io zany izy efa manantaniny io satria ny compagnie pétrolier efa manenjana ihany koa izy ko ny volany ve tsy omenao ahoana no afahamiodina ao anatin'le izy privé tsy ometsy mihitsy zareo satria izy privé na inona fandeha zavatra ao aloha fa le tsy faiza mitatana efa nitambatambatra no mahatonga an'izao tena problema izao zany ny viditsolika dia mbola ambony be hatramin'ny volana marsa ka hatramin'izao de tsy latsaka ny $100 ny ray baril eo amin'ny tseny raisam-pirenena eo de manodidina eo amin'ny $10 $30 hatrany amin'ny $20 ary efa nisy ary izy taloloha teo zany teo amin'ny 3 volana laza teo zay fa hatrany amin'ny $30 ny ray baril tsika teto nangingina tany tsy fantatra hoe ahoana fa geste BDB geste technique amin'ny BDB ka ninona geste technique ataonao eo amin'ny resaka fitantanana ny résultat ihany ny baolina maty ihany no azahoana ny kopy ho avy zao ny coupe du monde any Qatar de zao de migadra ry Michel Platini sy ry Sepp Blatter vokatry ny resaka kolikoly tamin'ity resaka mondial any Qatar ty fa zany hoe sursis aloha le izy mbola sazy miantona karaparapatonga zay 20 taona elaela zany fa fambaraka ao anatin'le izy BDB ny anarana voatonontonona tamin'ny resaka eo ino moa zany entre parenthèse zany fa ho avy mondial amin'ny volana novembre ihany koa hoe ahoana ty mondial atao any anaty fasika ty atao any anaty toerana mafana be ty nefa misy firenena afaka mandray an'izany tsara kolikoly avo leta football business ny enana amin'izao fotoana zao tena ohatran'ny etam-barotra mihitsy ny joueur zao ry Sadio Mané miala any Liverpool de lasa ny Bayern de Munich teratany Sénégalais fa nilalao tetsy Mahamasina fa sahirana koa i Mané teo Mahamasina ihany koa loha tsy de nahovoka firy nefa zany mpilalao malaza ka iny moa zany tsetsatsetsatra tsy aritra fotsiny iny fa tiana ambara de izao hoe tsy mendrika amin'ny malagasy ny fanamariany ny fetim-pireneny ao anatin'ny fahantrana tsy mety zany frantsay zao akalazany azy amin'ny jolay 14 juillet ny amerikana amin'ny 4 juillet manahoana zany hoe fanamariany any ivelany zany ny fetim-pireneny nen'ny allemand any amin'ny oktobra any tena fanamariana tena goavany satria ambony ny fari-piainandry zareo ny tsiketo inona zavatra tsy misy eto raha nyresaka ara-bojanahary zay sisa fa de ao anatin'ny fahantrana ao anaty ranomaso hoe tompoko nanamariana ny fetim-pirenena ranomaso satria maninona aizako resaka manala voamasona zaza ny malaza eto Madagasikara ary misy le izy fa tsy hoe onoono zany ny zava-misy eto resaka milahatra rano amin'ny bidon jaune no malaza eto Antananarivo teneny Ramatoa Marie Chantal zay tena nazavay mihitsy zao ary ny solotena eto amintsika reny solotena vahiny reny mandendeha reny
fa sao de veritsika hoe any amin'ny tranony any de any anaty fiara any de any anaty vitre fumée any sisisisisa ary matetika reny représentant reny tsy mba misy tsy vitre fumée zany aza fiara fa mandeha am'izao satria la maizimaizina mantsy de lasa tsy hitany fa ny azy de hitany mihitsy ary izy mihitsy no mandeha ary ny sasany za fa nahita mandeha tongotra rehefa raikitra ny embouteillage eto Antananarivo mivoaka ilay solitena avy amin'ny fikamban'ny iraisam-pirenena mandeha tongotra izy tsisy an'izany problème zany ny tsika eto raha vao manana andraikitra ambonimbony ay manahirana be zany mandeha tongotra zany fa aloha tsy toizana aloha zany fa iny moa samy manany antony ihany koa iny tsy hidirantsika lalina fa ny tena manahirana teny hoe lasa tsy afaka manamarika n'ilay fetim-pireneny araka ny tokony ho izy intsony ilay malagasy satria manao chute libre mitotongana ny farim-piainany dia fetim-pirenena ao anaty fitaintainana zay efa naveritsika teto hoe fitaintainana izany tsy mitaintaina amin'izao fotoana zao amin'io tenenin'ny mpitatitra io hoe arivo ariary amin'ny 5 juillet mifankahita arivo ariary ny frais izany tsy hitaintaina amin'izany na de olona inona ary mitaintaina ianao dia lasa mikorotan-tsaina nefa zavatra tsy tokony ho zany no ho izy le izy efa nytenena teto foana hoe raha eo ny fiakaran'ny vidim-piainana dia mila jerena ihany koa ny fahefan'ny vidin'ny olona reo zany tsy tokony hifanipaka lavitra be zany fa le fiakaram-bidim-piainana na mbola tsy nisy ady tany Ukraine rehefa niakatra tsy akijany io vidim-piainana io de mora miteny betsaka amin'ny mpanararoatra aloha misy ary reny aloha tena mila tena jerena kaiky reny misy amin'ny mpanararoatra ary zay koa no tena mahavoantsika hoe sika malagasy any no fampihinana eto raha vao misy anana kely de efa manararoatra vao misy anana kely de ararotana ianao nefa manararoatra le fiainanao ohatrany tsy makaiza akory fa eo ihany eo fa malagasy piray tandrazana aminao ihany no volosanao eo ny vahiny ery milamina be fa ianao samy malagasy no mifampihinana eto de iny le hoe manararoatra iny fa ankoatran'ilay mpanararoatra dia eo lay fiatraikan'ny tsy fahaiza-mitantana eto amin'ny firenena izany io zany miverimberina foana hoe tsy fahaiza-mitantana firenena zany tompoko dia mila fahaizana ny mitantana azy na inona tenenitsika eto mila fahaizana ka manoloana n'izay toe-javatra zay de tsy mety le izy satria tena hoe lasa mitaintaina ilay vahoaka malagasy izy zany efa miaina ao anatin'ilay fahantrana de io fotsiny resaka sarandalana io fotsiny miteny mitatitra hoe arivo ariary amin'ny 5 juillet mifankahita dia sahirana ny saina aloha ny tena reraka voalohany ao anatin'ilay izy asa moa inona ny rehefa reraka ny saina moa de atao hoe ahoana tsy ampy vitamine sa inona B6 B12 ohatr'izany fa ilay rythme zany isanandro mihitsy ny tena enjana ka ny tenenina de hoe tsy mendrika amin'ny malagasy izao toe-javatra iainan'izao tompoko tsy mendrika amin'ny malagasy zao fa lasa sanatria hoe fetim-pirenena no atrehana kanefa ilay zavatra iainana ohatrany hoe mandatsa n'ilay malagasy ilay zavatra miseho fetim-pirenena etsy an-daniny fa ny fahantrana etsy manaikitra tsy afaka miatrika an'ilay izy araka ny tokony ho izy dia ilaza zany ilaza mpandanjanatany manao hoe io ary ny fahaleovantenanareo fa naverina aminareo ahoana ny tondranareo ny firenenareo zany ny mpanjanatany no mena tsiny ka zao tena tsy mety zany tsy mety zany mpanjanatany zany ary zany ny divan'ireo aray aman-dreny tany aloha mena tsiny ny mpanjanatany BDB koa ny faty olona tamin'ireny BDB ny raha malagasy latsaka tamin'ny nandritra ny vanim-potoana ny fanjanahantany satria nisy zay hoe fanjanahana izay misy tsy fanajana zon'olombelona ao misy zavatra BDB fa iny ary le fahaleovantenanareo fa averina aminareo
hitanay eo ary no ataonareo zao aisa moinsetiny arikarena me mahanitra le gasy amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy eo de tenena hoe fanjanahana amin'ny endriny vaovao sy ny sisa sy ny sisa fanjanahana amin'ny endriny vaovao fa nahoana isika no tompony ny firenentsika fa maika zany isika ametsiny aingana mihitsy sika amin'io fanomezantsiny io aingana mihitsy kanefa tsy rehefa tena jerenao le izy dia petsaka ny antony avy ato anatiny mahatonga ny fahampitehana ary raha jerena ny fahampiainan'ny malagasy tany amin'ny repoblika voalohany zay hoe voafy nivoaka ny fanjanahantany ka lasa repoblika zany i Madagasikara dia inona no azo tenenina ao anatin'ny izay resak'izay mbola atao hoe ambony ny farim-piainan'ny malagasy fa aty amin'ny 2020 sy 2021 dia latsaka de latsaka ary tena hoe manao chute libre ilay fiainan'le malagasy de roviana zany vao mba hiarina ilay izy misy ny tolokevitra isan-karazany misy ny hoe fantsina misy ny fitenenana ataon'ny mpanohatra manoloana ny zava-misy ankehitriny zao de efa tenenina foana hoe tsy tafavoaka intsony ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana zao raha tsy miditra amin'ny feonam-be-pirenena tsy tafavoaka intsony satria miodina riva le fahantrana manaikitra ihany dia manao an'izao tsy fanao rehetra zao ilay malagasy de moa zany ho hita hoe hiteo hoe homariana ny 4 jona homariana ny fety-pirenena dia samy mitsakotsako zany ny tsirairay ho asaina ny vahiny anatrika majo sy ny sisa iny moa zany fomba efa fanao iny fa le izy hoe sanatria hoe lasa fomba fotsiny sisa ilay fanamariana ny 4 jona sady feto amin'ny 10 alinda ihany koa zava-dehibe zany feto amin'ny 10 alinda ny 4 jona de sanatria ve hoe fomba sisa routine sisa dikan'izany routine zany any amin'ny mozika misy an'izany tsy manaraka solfary zalava zay hitsihitsiny ihany fotsiny zany natao hoe routine hitsihitsiny ihany fotsiny de tsy tena araka ny namorona ny mpamorona azy ny irana azy na ny hitendrena azy de sanatria ve de ho lasa ohatran'izany ilay fety-pirenena nefa tena vanim-potoana tena goavana be mihitsy ilay izy zany dia zao de maranantsika azy fampitahana tsotsotra fotsiny tamin'ny neny lalora valimanana be ny tanàna Antananarivo zany commune Antananarivo zany tompoko tamin'ny neny lalora valimanana be ny tanàna teo tsy nahazo fanampiana tamin'ny fanjakana zay tao ny asa tao zay nanandraikitra tao amin'ny communication tao amin'ny cabinet tao fa rehefa vaintsisien zay nahazo prime zay nahazo akoho zay nahazo menaka zay nahazo biscuit ho an'ny ankizy tamin'izany nahazo zay ary anontanyio daholy zay mpiasa tao teria mamasina tery tamin'ny faraparanteo ny zarana lista dito misy tonga de camion be reny feno akoho tondra akoho zay mody ay nisy vary kio kay nisy vary 5 kilo angany zay za 4 kilo efa eto kaiketo raki tamin'ny andro neny lalora valimana zay nahazo an'izany nahazo prime nahazo akoho nahazo vary nahazo menaka betsaka nahazo biscuit bombo ary io bombo sy biscuit tena vita malagasy fa tsy zavatra hafahafa tena zavatra tena hoe voamarika satria maninona fety-pirenena le izy kana tsy nahazo fanampiana tamin'ny fanjakana tamin'izany azy ny commune Antananarivo renivohitra tompoko dia nahazo an'izany anamariana ny fety-pirenena fa dia atao hoe nataony ny mpitata natao amin'ny commune Antananarivo vaindondra raha mihitsy tsy natao latsa-danja ny fanomezana ho fanamariana an'izay zavatra zay mety miteny zany lehibe zany fa tsy kely zany fa lehibe satria hoe tena hoe nahazo aloha na de teo aza ny fahasairanana ny amin'izao fotoana zao za tsy hiteny
hoe mahazo sa tsy mahazo fa ry zareo mamaly an'izay efa fantatra ny valiny fa za tsy hiteny misy teny any ambadikany hoe kankarama nefa nisondrotra tsisy fandraisana zany na nisondrotra ny karama na tsy nisondrotra ny karama dia atao hoe misondrotra ny karama re fa ny fanamariana n'ilay fetim-pirenena dia mila zavatra miavaka fa tsy hoe any amin'ny karama nasondrotra indray no ilana ilany na nisondrotra io na tsy nisondrotra io tokony misy zavatra anamariana izay fotsiny eny no tadavin'le ndretrarehetra mba voamarika le izy dia efa mba mahafinaritra zay zany aloha tamin'ny zany fotoana zany fa dia anjarantsika nano mijery zany ahoana sy ahoana ary efa eto ny mpisehatra Andriamatoa Raky miarabanao indray namana Raky satria tsy voazao ianao akory ny tongeto fa efa mpisehatra eto amin'ny 20 jona fetim-pirenena ny malagasy fetim-pirenena eto Madagasikara tianao mihitsy loha hevitra io fahitako azy dia avy hatrany ary tonga dia omenanao ny fitenenana 20 jona 2024 efa nisy any taridresaka teo hoe tsy mendrika amin'ny malagasy zany hoe mankalaza fetim-pirenena ao anaty fahantrana izany satria fety egalina afaliana ndahoary sa tsisy eny misotranao namanarina voalohan-teniko aloha zany dia faly miarabananao manokana izay mifampiresaka amiko amin'ny plateau toy izany keo reo teknisiana nao ambadika ao izay mampita ny sary sy ny feo na amin'ny MBS io na amin'ny radio Mada ary koa miaraban'ny vahoaka malagasy rehetra izay manaraka sy meno ty fandarana izay mamitsika loatra ity indrindra ihany keo reo namana vahoaka malagasy mpiray-tanindrazana any ampitan-dranomasina dia faly miarabanareo zatra tiako efa miresaka fetim-pirenena ino namanarina dia miarabantsika malagasy ho tratran'izay asaramanitra izay amin'ny alahady manaraka an'izay miaraba manokana ny filohantsika président Marc Ravalomanana Mivady sy ny ankohonany tratran'ny asaramanitra tompoko ny robro politika ihany keo sy mipitarika ny eo amin'ny RNDM dia miarabanareo manokana ihany keo satria tsy miakatra plateau amin'ny lahady fa dia alarotana aloha ny fionana sy fiakarany eto androany efa natsidika tao namanarina ny resaka 20 jona ary efa voamako ato hoe fetim-pirenena izy io tsatsika dinganana aloha amin'ny malagasy atsika fa raha ampitahina amin'ny fiainana iainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao dia mampalahelo isika fa tsy afaka fanaraka amin'izay fifaliana ny fahefa mividy nisy atokantrano isam-batan'olona sy nisy atokantrano satria nahoana mahantra tsika ary tsy hoe mahantra fa miha mahantra mikely ny vola miditra any amin'ny aposiny sy ny poketra ny vahoaka malagasy ny manana moa manana ihany araky ny zay fahaizany manao ny fiainana ihany fa ny vahoaka malagasy maro anisa dia sahirana ka dia hoe marina mitsy ny teneninao teo ary efa voamako ato hoe le 26 juin dia miaina ao anatin'ny fahatrana ny vahoaka za tsy miteny hoe tsisy maminy fa mangidy ary tena mangidy ao ny vahoaka malagasy satria tadidiko tsara nkita aloha namanariny mavidy akoa ny totsika hoe Royal mavidy vorotsiloza Royal satria fotoana io mba fahafahan'ny malagasy mifety fa amin'izao fotoana izao dia voromelala raha tsy voavidy efa fitoalina tsy haiko fitoalina mahery ny vidin'ny vorotsiloza na ngisa ny akoho efa 5 alina latsaka kely iza tsony ny fahefan'ny vidy malagasy ny vidin'izany akoho izany mba erahana mifaly amin'ny fianakaviana tadidiko tsara mihitsy taloha namanarina manety mbola manatratry natratry ianao manao tsokonina manao arendrina mandeha eraky ny tanàna ny arendrina moa zao isaky ny fokotany fa ny tsokonina zany ny tena fetim-pirenena natao mihitsy zany taloha isa tokantrano mihitsy mampifalifaly ny zanaka madinika ny ray aman-dreny tsy popoka moa tamin'izany sy ny afomanga mavidiny olona zany satria misy an'ireny takitany moa zany filaza fa tsy afomanga azafady zao ny arendrina ny sonoa indray mivelona amin'le jirojiro kely sonoa reny fa ngare ny arendrina ka izay indrindra fa le arendrina gasy le arendrina vita malagasy
fa lasa mamelona ny sinoa fa tsika zany zao de mamelona ny sinoa aloha tonga de maitsy be zay mihitsy noho izy fa le arendrina malagasy de ohatra mitapififina za zao mahita nandendeha ako tena misy arendrina vita malagasy rina fa tena tsara tarehy mihitsy nefa de alohan'ny olona matimaty am'le ohatrany manjelajelatra sy ny alina sy iny ty lazira kely ty ina zavatra tsy hitako zay tena hoe ampisovana le arendrina koa nefa misy heviny fa inona ny idiran'ny sinoa amin'ny misy heviny tena mahamalagasy le tena arendrina marina mihitsy ny arendrina de misy hevitra navoakan'ny malagasy tamin'ny fotoan'androny tam'izany moa mbola 14 octobre sy ny 26 juin nisy ny 14 octobre de nisy ny 26 juin moa zany mandeha aloha de ny 14 octobre ny 14 octobre moa zany de fetin'ny tafika ndre fetin'ny malagasy taminazahoana amin'ny fahaleovan-tena fa ny 9 jona raha ny tena marina de fetin'ny tafika malagasy satria fotoana amin'ny ran'ny général de Gaulle ny fahefana ara-miaramila tamin'ny tafika malagasy tam'izany manambonahitra roa voalohany de ny général Ramanatsoa sy ny colonel Richard Ratsimandrava ndray tamin'ny gendarmerie moa de ndray tamin'ny tafika malagasy zay zany le izy ka eo arendrina io de tena misy dikany mihitsy satria iny voalohany aloha marika ny fifaliana faharoa marika hoentina hoe mandroso satria azavana mandroso ny firenena malagasy zay no anton'le arendrina de fiaraha-meta ny vahoaka malagasy am'izay le firariana ny fandroson'ny famirapiratany Madagasikara sy ny fiainan'ny vahoaka malagasy zay ny momba ny 9 jona ka hitako hoe zava-dehibe loatra efa miresaka 9 jona any tsika namanarina de tonga de raisika le tsika moa isaky ny 9 jona dia tsy maintsy misy fitoam-bavaka lehibe angatahana tsodrano amin'ny firenena any am'le nahary eo ambony eo tam'lahady zao de nisy zavatra nitranga io moa samy manana ny fahitana azy samy manana ny heviny na de efa voaresatresaka ity any le izy amin'ny vaovao sy eto amin'ny fandaran'ny MBS sy ny radio Mata dia amiko manokana dia ilay teny amin'ny akarana ala mahitsy reny ny tena hoe fitoam-bavaka ho an'ny firenena satria na ny antony firaisam-pinoana aloha izy voalohany ny faharoa tena hoe tarihan'ny FFKM ary ny FFKM zany raha tsika malala fa miditra tsehatra izy rehefa ohatra ka latsaka katerena ohatra zao ny firenena mitrotro-ambavaka ho an'ny firenena de araroto no anatin'ilay fankalazana ny 9 jona lay fitaom-pivavahana teny amin'ny akarana nala mahitsy de raha tsika nahita moa izy fa tsy valaparako loatra nesy teny Mahamasina za aloha tena variny za tsy manakina an'le izy bon sa manana ny fahitany azy sa manana ny fitonany an'le izy fa tsy manakina fa nzaratra hitako ny jerevako fitoam-bavaka ve ho an'ny firenena de mandihana ohatra ny any amin'ny DJ any amin'ny sanatreny zany any amin'ny boîte de nuit za zany mieritreritra hoe tant que président de la république ianao de tsy tsinjaka be ohatran'ireny ny zatra tokony ataonao zany de mitehaka ianao de mampirisika ny vahoaka amin'ny alalan'ny vavaka fa tsy hainao an'ireny anao ino moa filazan'ny tanora azy ohatraohatra iny tsaiko za aloha tena tsy hitako hoe amiko reny zany mbola oeraoera endriny tena mialatsiny zay niaraka nanty taminao teo filompirena raha ohatra anao any amin'ny raharam-pianakaviananao tsy manino akatakonany zany fa ianao zany président de la république tokony mampiseho le profil ma président de la république ianao za mbola tsy nahita mialatsina raha miteny ty ohatra hita amin'ny rehetrarehetra ty tsy mbola nahita ny président Ratsiraka tsinjaka be ohatran'ireny teo analon'ny vahoaka na fety io na ina fivavahana ao anaty fitaom-pivavahana indrindra ao anatin'ny fitaom-pivavahana ta eo lasa korazany reto filopirenena anankiroa de ny amiral moa zany sy ny professeur Zafa Albert tsy mbola nahita ny professeur Zafa Albert ao anatin'ny fitoam-bavaka lehibe ohatran'ireny ka hoe andeha hitsinjaka ny filopirenena tsy mbola nahita ny président Marc Ravalomanana manatrika fitaom-pivavahana etsero indrindra amin'ny fety pirenena ohatra zao ka andeha hitsinjaka tena mandihy mitovy amin'le vahoaka iry raha vahoaka tsy mampanino fa ianao zany filopirenena mametraka amin'ny profil ma filopirenena anao tsaika aloha fa naokevitra ny azy zany tsy hoy za hoe za tsy makasetraka ary koa tsy makatao an'le izy fa zay moa zany ny fahitany an'le izy
mba miteny anao andre mato président ny république am'izao fotoana zao inao eo zao zay nametraka anao teo mba apetrao a le allure sy le filinina ma président de la république anao anatrehan'ny vahoaka hoentinao misaotra tompoko mikasy an'izay zay mikasy any fetim-pirenena ataontsika hoe anasy andriamanitra zany zay aniny ihany fa fetim-pirenena iny fa efa le sosialim-baoaka efa natsidika teo ihany a de le stage frais hiakatra 5000 le sinsisa ahoana ny fahitanao azy amin'ny maha-olo-pirenenanao zany nitsika moa tsika eto Antananarivo santionany a fa ny any amin'ny faritra mbola gidragidra be gidrabidra be satria na hatramin'ny tongolo sy ny voatabia raha ny dego nisy namana tonga teto efa enjana be misaotra anao namana mbola nisy adiny kely le resaka manodidina 26 juin fotsiny hitanao roa taona amin'ity zao ny tenenan'io président de la république am'izao fotoana zao hoe tsy maintsy tafavelytsika aloha enina am'roapolo jona aidze parsa manodidina ny Madagasikara za zany de miteny hoe ino zany de fa volaka kafotro maly tsy mivy fa za zany miteny fitondrana malagasy akapobeeny mihitsy hoe izy ao vita ny fifidianana solombavam-bahoaka tany Frantsa tsy nanana majorité rany président Emmanuel Macron sahirana mihitsy izy zao miodikodina sy miodikodina ao anatin'ny fanoerana ny Frantsa tena hoy izy hoe za tsy mahay diplomasia za tsy mahay momba fifandraisana resam-pirenena fa mahay kosa ny resaka politika sy ny manodididina an'izay sy ny fifandraisana diplomatika amin'ny tantara politika maneran-tany tena fanararoatra ny fitondrana malagasy io satria azo averina indray ny fangatahana ny famerenana ny nosy manodidina ny Madagasikara zay atsika satria mbola tsy fantatritsika izy sy fandehany ao ary tena matahotra mihitsy andre mato Emmanuel Macron matoa izy nampiantso andreo le candidat ny faninana taminy reo le hery politika ny faninana taminy matahotra isika manao ny fandraisan-dahatra Marine Le Pen ary natsony tao apilamina ny fitonana frantsay satria matahotra izy satria tsy fantatro any raha misy ny motion d'empêchement na motion de censure tsy haiko ny lalam-pandrenandry zareo tsy haiko ka ny olona matsiary tena hoe malemy fa ny eto amintsika ohatra ny vomaika amin'ny geste zay zany ohatra tokony raisy ny fitondrana malagasy amin'izao fotoana zao ka ny tsika diplomatie mahare atsona ny olona tsy mitovy hevitra aminao fa manana tarigetra mitovy aminao ampandrosony ty Madagasikara sy ny fiainan'ny malagasy ifanatony mbola tsy tonga antsika fa any aorina keo tsy miresaka ny zay zavatra fa le frantsay zany no any Frantsa ny resako ohatra hoe ahoana sy ahoana point de vue ny fitondrana malagasy amin'izao fotoana zao fa misy zavatra misy lavaka ao tokony trandrahana hidirana hoe ahoana fa sao ho tahin'Andriamanitra tsika mampalelo amintsika moa ny filoham-pirenena antsika sy nanao fianarana tamin'ny baiboly zavatra hita zany zavatra tsy mandaika tsy mamorona fa ny fitondrasana ny firenena tompoko tsy azo anaovana fitsarambela tsy amin'Andriamanitra tsy azo anaovana kisangisangina amin'Andriamanitra fa itsika malagasy majorité tsika malagasy de kristianina mivavaka ao no akoatran'izay ny islamo sy ny karazany mpivavaka daholo reny ao ny samanana ny fomban-drazany mpivavaka daholo reny araka ny tandrifiny azy fa itsika malagasy zany fitondrana malagasy amin'izao fotoana zao tsy tokony hoe tsara velatsy amin'Andriamanitra mihitsy Andriamanitra tsy azo vazina Andriamanitra tsy azo sangisangina zay ngamba momba ny zay fa hiditra amin'izay le faharoa ny sosialim-bahoaka aloha de ambony ambany mikorotana tsy mandeha am'izay isy inona mahatonga zay voalohany aloha tsy fahaizana mitantana ny faharoa tsy mahafantatra mihitsy inona ny tena mangididy ny vahoaka inona ny tena olan'ny vahoaka am'izao raisiko ohatra zany délestage nge fa tsy mijanona eto marina mitsy ny tenenina teo efa tsy mijanona eto Antananarivo teo zao vao mijery Facebook fa menomenina be ny faritra sasany hoe tapaka ny jiro adiny 5 misy tapakandro ary ivelana Antananarivo io ivelana faritra Analamanga io teny izy zao hoe vao nampitsaivinareo tamin'ny miara-mononja maly angamba izy iny le resaka any Ambovombe aisa le panneau solaire hoe tokony anaovana any tsy niany reraka mila vonjy amin'le jiro fa ny vahoaka eran'ny Madagasikara mihitsy ka tiako tenena zany le resaka délestage ovay ny famindranareo mpitondra inona ny antony
tsy araka nareo tsony hoe misy fangalanana gasoil ao mijirama inona ndray zao ty vola be hoe nomena ny jirama anaovana tsaiko fa maninona tsy le sosialim-bahoaka sosialim-bahoaka no tokony amboarina angena-daingana hoe inona ny fandehany fa ny délestage zany a de zany de miteny antsika fa tsy ho afaka io ratsy manova fitantanana momba ny jiro sy ny rano eto Madagasikara mihitsy ny mpitondra ankehitriny aloha zany mpitondra am'izao fotoana zao fa raha mbola io de vola kakafotro maly io tsy miova fa de fataronao aveo tsika menakavy akoatran'izany moa reny le panneau solaire apetraka zay mametraka azy reny zay mba hisaorana ny olona zay nanana finiavana any reny raha misy mangalatra dodolo ny panneau solaire sy ny jiro tsy tany na kelakelatrany na ny amin'ny arabe zay zany momba n'ilay délestage momba ny social-bahoaka ihany keo namanarina dia asiko resaka kely a momba ny tsena eto Antananarivo ny tsena eto Antananarivo zany a de menimenina mpivarotra zao voavina tena teneniko anao zany sahako miteny an'izany eto nandalo iny Behoririka iny nandalo iny Behoririka miakatra iny amin'ny tsenany commune vaovao miditra mahazo ny tetezana ambanimbany ny tetezana ambato mitsanga midina ny Behoririka iny Sorano roasinao le mpivarotra tsy avelanao hivarotra dozy amantsy an'le tena ho araka ny tenenao to hoe tsika samy miarana asa tao amin'ny commune urbaine ny tanàna Antananarivo ihany fa itsika tamin'ny andro zany tena tao anatin'ny fandaminana rehefa fety le olona le mpivarotra alamina izy alamina fotsiny izy a tsy bana ny trottoir misy moa le hoe premier trottoir sy ny deuxième trottoir alamina le olona fa avela izy varotra avela izy hitady vola nohaniny androany de taviny androany ny zavatra sakafony androany de taviny androany tsy avelany varotra izy zany miteny amintsika mavoaka malagasy ny teny mpitondra fa zany hoe zavatra nisy tamin'ny taona 2024 nefa tsy nisy ara-fandroana mpivarotra inona moa tamin'izay ny zavatra antranga tamin'izany de zao mbola dideratsiraka ny teo mpanendaka amin'ny androtoandro eny etseny amin'ny alalan'ny antsy lavalela io etanao io zavatra vidina tsisy anao io satria inona ny antony tsy mananasa ny olona de nisy ho tamin'izany tantara zany tsy azo odina nisy ny hoe TTS tanora tonga saina tao amin'ny pochard iny fobeny tamin'izany reny any mpanendaka irahana manendaka amin'ny andro atoandro de davitsika iverina ve zany sanatry mivavaladiny lela satria tsy manakoanina le olona ary azadina efa ro mpivarotra ao Analakely reo olona sahirana daholo reo ary anisany nanampy anareo tonga tao amin'ny fotoanana nge reo indrindra mibe ny tanàna am'izao fotoana zao zay zany ny zavatra tiako tenenina ny manaraka zay momba ny social-bahoaka ihany dia aona aloha le frais aona aloha ty frais tena efa mampitsamboamboatra ny Antananarivo ty eo lasa arivo hoe sotra zany ona mba fandraisany rakia ny saradalana za aloha dia teny any UCTU sy ny coopérative sy ny tompona taxi be fa ataovy kely ny kajikajinareo fa dia mantsato zany ny olona ray teo aloha de arivo ny olona roa ty zany raha hiakatra amin'ny taxi be le olona de arivo ny alohany na 5000 francs olona roa zany de efa 2 arivo etrareta otrina nefa ny kapoka mivary ataovitsika ny fandanjana n'lay social-bahoaka de hoy atsika ponina eto Antananarivo renivohitra mametraka fantanina za tsy misotona lakolosy ny tanora tsy misotona lakolosy fa kosa hoe manaitra atsika vaoka ho zakatsika ve zany olona efatra zany de efa 4 arivo alera totra zany de efa 4 arivo de hozy tsika hoe ikarama ho an'ny resaka frais fotsiny zany frais fotsiny zany fa ny sakafo zany tsy tenena sy ny kotsakotsy ilaina andavanandro de ho vitatsika avy nandeha tongotra mandavataona ho vitatsika avy no mandeha taxi be mandavataona amin'ny resaka saradalana arivo de hoe mantsanareo mpitondra fanjakana ao amin'ny ministère ny fitaterana ny amin'ny CTU sy ny ratsamandraika rehetra mifandraika amin'izay bajere avy any io za tsy teny amin'ny olona mihitsy hoe aza manaiky sanatry mivava na miteny amin'ny olona hoe andao toerina tsy any fa no isam-batan'olona manana eritreritra hoe mampisokatra ny sainy sy maso ny vahoaka ny Antananarivo hoe mety amintsika ve zany mety amintsika ve io ho zakatsika ve io mandra-paharovina mbola tsy miakatra ary ny gasoil mbola tsy miakatra ny lasantsy
mandanao ny an-tsena fa miakatra ny vidin'entana miakatra daholo zao zay no fandehana izy io ka tokony andraindraikitra zany ny fansakana tamin'ny andron'ny fotoanan'ny président Marakaravalomanana raha tsy ny fitadiko nisy compensation na fanampiana ny mpitatitra tsy ampiakatra ny sarandalana tamin'izany tena nisy zany tsy fantatra za tsy afaka hiteny hoe 4% fa nisy zany dia mba azoazo lay vidina sarandalana ny vahoaka tsy niakatra zany ianao zany mpitondra fansakana tsy zay le izy rene c'est prévoir tsy maintsy ianao mijery mialoha hoe raha zao ny zavatra mitranga inona ny zavatra ataonao tsy akolay amin'ny vahoaka tsy afadirenovana amin'ny vahoaka tsy tonga amin'ny vahoaka ho latsaka katerenao amin'ny fiainana fa tsy atao fitadiavana vaty fotsiny izy rehefa tonga amin'ny fifidianana fa le fiainany rehefa avy eo tsy jerenaka zay mantsy le fanontaniana raha io hoe ho velomina ve ty vahoaka malagasy ty sa ho vonoina zay mantsy mifanontania olona mpandinika fiarahamonina no ny teny an'izany manoloana nyty vidim-piainana efa tena tsy zaky ty manoloana ny fandrangarangana fampiakarana sarandalana ty dia zao mifanontaniana hoe ho velomina sa ho vonoina le gasy manoloana efa sakafo efa tsy araky ny tokony ho izy sinziza 20 taona dia efa miakatra tension be zavatra mbola tsy fahita hatraminay stress sinziza ny hevitro amin'izay namanarina dia hoy za hoe barangy be napetrako ambololohany ngezabe zany sy hatrany mpitondra rehetra hoe misy marina zay tena hoe fa nitondraka anazy dia zao misy pakady ve ao tsy haiko hoe inona ny tena antony ampianana isan'ny itsika vahoaka malagasy satria rehefa reraka ange ny olona sahirana olona tsy ampisakafo dia inona ny zavatra mitranga mimarary ny olona malezilezy ny olona farofy ny olona rehefa malezilezy farofy ny olona inona zavatra mitranga tsy maharaka ny vidim-panafody ny olona tsy afaka mitsapo tena araky ny tokony izy ny vahoaka malagasy inona zany maty rehefa maty zany ny olona dia mihinana isany zay ve sanatry mivava fa mitombony any am-pasana no zavatra gobogobony na any ambadika any sanatry anjakany ny vahiny eto Madagasikara lasa trano le analyse zay le izy zay le parametra mialatsindra mampiasa teny vahiny jereo zao ny tany eto efa jereo ty tany eto amintsika eto zay le parametra zay ve sanatry mivava ampiena isany vahoaka malagasy atonga mivahiny anjaka eto toerana eto Madagasikara satria ny tany amena mivahiny ty zatra rehetra tsaratsara rehetra amena mivahiny ny volamena sy ny zatra tsara be da aondrana ny velany daholo ny gasy miondrana tsokosoko makamy mayoty mbola misy foana hatramy mbola misy hatramy leo izy fa vahoaka nefa neto mimantra nefa reny zatra re zany tokony karakarain'ny fanjakana hoe ahoana reny nge misy coopérative mitrandraka an'ireny ny vahoaka malagasy dia avony reny izy za zao vao naheno vao tanty herinany ty hoe ao amin'ny ministère minao misy tena zavatra hafahafa be mitranga ao mikasika an'io fanoranana vatososy volamena io zavatra hita zavatra fantatra zany mivoaka mato zany avoakan'ny olona dia misy mahita misy mahafantatra zay ngamba momba an'iny dia resaka sosialim-bahoaka farany angamba ny azoko resahana dia momba ny toka gasy za tsy fisotro toka namanarina ino amin'ny tianao resahana amin'ny toka gasy misaotra ny anteny miram-pirenena aloha zany nandany n'le izy asa no tolo-dalàna an'izy moa izy iny tao amin'ny assemblée nationale itoka gasy io zany ary efa netin'ny député tsika ty moa izy io raha avy any amin'ny gouvernement mantsy izy dia volavolan-dalàna fa raha miainga amin'ny député izy dia tolo-dalàna ka lisy tolo-dalàna zany hoe mivoaka fo amin'ny député tao dia zay zany le izy ka hoy za hoe maninona tokoa moa tsika manindraindra za tsy miteny hoe tsy ilaina fa maninona tsika manindraindra ny toka vita vahiny malay zay moa zany tena filaza azy ny champagne hoe ny whisky hoe tsaka aby reo karazana zava-pisotro misy alcool mahery avy any ivelany fa tokony trandrahany io dia araha maso atsangana zy tsy haiko hoe cellule sa ina na atsangany fanjakana rehefa tapa-kevitra fa hoe mivoaka ny lalàna zay tokony anovana an'le izy dia jerevana misy laboratoire misy manam-pahaizana malagasy bitabenga eto maya momba ny zavatra ohatran'ireny dia atsangana le izy dia avonona le izy dia jerevana tsara ny fomba azahoana le izy ho kalitao tsara tsy afatin'ny olona tsy apararin'ny olona teny io tsika vahoaka malagasy sy misotro azy ka tiako tenenina hoe
aleo raha angamba hotradrahana ny zavatra vita malagasy mbola veriko ihany ty hotradrahana hitondra soa hitondrona soa an'ny mpiray-tanindrazana ageny izy ake rehefa ohatra hitanao rehefa hitangely izy fa hoe tsara vao karakary tsara ny performant be ny fikarakarana an'le izy fanaovana an'le izy de mahasoa foana io ary tsy adalany mbola veriko ty fampatsahivana kely tamin'ny andron'ny fitondran'ny première république aho de nisy atao hoe exposition tsepokal 20 tao amin'ny cheminot tam'izany fampisehoana sy fanehoana ny zavatra vita tena asa tanany tambanivohitra malagasy ary raha mbola nytoy zay tena zay efa navita tomobile ntsika tena atsika malagasy efa navita fiaramanidina za zao nijery tany amin'ny Facebook tany gasy io be dia be ny eo politika eo ny akizy ny tanora mavita hélicoptère kely mavita mémoire va ao anaty armoire ao fotsiny re zany ao koa zany ny ministère fampianarana misahana ny lafiny teknika ara teknika mba alora angamba alora olona alora mpitondra mba hivoaka am'izay ny fahaizany zanakitsika malagasy reo zatovy malagasy reo na la vavy fa manam-pahaizantsika malagasy ary tsy rereavan'ny vahiny fa manam-pahaizana ny malagasy tany naza tsy manapaka andragia fanamarena fotsiny fantatsika zany hoe naza zany fa fohy be ny resaka sambon-danitra ny États-Unis misy malagasy miasany any aminaza za mahafantatra an'le izy fa ndahoary ka hitanao ny zavatra mikasika zay voalazanao zay zavatra tena misy tokoa fa mila jerevana tsara hoe ahoana zany ny tonga amelarana n'lay fivelarana n'lay zavatra manodidina zay ngamba kaneny mpitondra mantsy ny vahiny ihany ohatra ny indraindrainy eto fa le malagasy na mitoekarena io tsony Rothschild de ny fetony manam-pahaizana mitoekarena malagasy be de be sy ny sisa ny atsika ny maizy atsika Colisée indray no ataony ery anaty Rovery Colisée zany efa ny Italie misy inona ny fandraisan'ny Andrenjaka amin'ny Colisée ohatra fotsiny iny ka marina zany fa zay ina ataoko hoe mahavarina nefitsika manamaizy atsika mahavarina ao ty mpitondra atsika ty izy moa eo de tsy mitsisy ndraisahana zavatra any amin'ny tsy zavatra tokony tsy eritreretiny ny vahoaka malagasy zavatra tokony hitan'ny malagasy zavatra hoen'ny sofin'ny malagasy fiainan'ny malagasy andavanandro isanandro sanandro eo amin'ny fiainany satria aza dino nge fa io saina ny olombelona io mila zavatra mahafinaritra io mila zavatra mahafalifaly ny saina io mba hahatonga ny olona tsiraray avita somatsara ampisokatra ny saina azahoany fahafinaretana eo amin'ny fiainana hoe zao zany rehefa mandeha zay fivelara-tsaina avy amin'ny fifalian'ny saina sy ny fo zay mandeha ho azy ny rehetrarehetra mandeha ho azy ny zavatra rehetrarehetra manodidina zay misy zavatra mitsy io Andriamanitra io mahay zavatra ao anatin'ny sainy olombelona misy zavatra tsy eritreretinao fa mivolavolany Andriamanitra io anatin'ny sain'ny zazakely anankiray fa misy fotoana amoan'Andriamanitra nio zay zavatra ny sain'le olona anankiray io zay tsy zavatra tsy eritreretinao mihitsy misy fotoana dodolo ny zavatra Andriamanitra mandahatra ny fiainanjanak'olombelona amin'ny alalan'ny mazava-boary nahary atsika an'Andriamanitra atsika zay ngamba mikasika an'izay namanarina ameza kely azy fotsy ngamba namana ragia ny any ivelany satria mantsika teo ny resaka sosialy mbahoaka ny any ivelany any am'izao fotoana zao sao de tsy fantatsika ary zany ko ne zao manampy ny andro zareo mpitondra de manara-maso akaiky ny fivoaran-draharaha eto Madagasikara indrindrandrindra amin'ity resaka hoe fiakaram-pidi-piainana ity zao mantsy ny fomba itenenana izy efa nyteneniko tety ihany hoe l'inflation à Madagasikara zany hoe fiakaran'ny vidim-piainana à Madagasikara de hoe monte de manière très inquiétante inona ny dikan'izany tena miakatra amin'ny fomba tena mampanahy io le tena hoe mampanahy io zany inquiétante io zany tena arahany any ivelany akaiky momba ny Madagasikara amin'izao fotoana zao inona ny ao ambadiky le hoe inquiétante amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara explosion sociale zay ny tindry zareo tenenina amin'io de moa zany zao resaka frais io de ho hitantsika eo ary hors contrôle ozy tsy voafeh
zay zany no ny momba an'iny resaka politika sika raha tsy maintsy resahana ahoana fahitanao azy ny aty amin'ny mpanohatra fa miteny foana ny akamarony miteny foana hoe feonam-be-pirenena ny tena solution amin'ity tena tsisy clé tsony tena tapidalakale amin'izao fotoana zao mpitondra fanjakana eny izy etsy an-daniny mbola manadio tena sy mizesta be hoe zao fahitanao azy aloha ny resako n'le resaka politika aloha namanarina dia misy zavatra tsy sarotra kely le zavatra ny tenenina teo ary tena marina fa misy zavatra fomba ilazako anazy io na ho tiany mpitondra na tsy tiany mpitondra raha izao fizotrany fiainam-bahoaka izao zavatra misy rehetrarehetra manodidina ny fiainam-bahoaka izao tsy maintsy explosion sociale io amin'ny fotoana tsy eritreretana za zany de miteny resaka teknika zao zany fa tsy de resaka hoe tena hoe fahitana zava-misy zavatra tena fa tsy azo natao ninona tsony io tsy azo natao toninona tsony tsy voafehny fitondrana tsony io rehefa kotsina ny androtra zay fa lany kary hoy sy ny fitenitsika malagasy tiako tenenina zany hoe ny vahoaka malagasy diso fiendry loatra zay diso fiendry loatra tsika malagasy ary diso be fandeferana loatra tsika malagasy fa rehefa taitra koa ny lohany tandremo zatra nitranga teto hatramin'izay nge namanariny hatramin'ny fotoana zay natratra nahitanao azy zatra tsy eritreretinao ny ipoan'ny explosion sociale isiny ino zany ny vahoaka mitrotra zatra kely tsy apozinao io eto de miteny hoaniny aloha nidirako amin'le resaka maranana ny resaka politika de fa mandeha any amin'ny mpitandro filaminana any amin'ny zandary any amin'ny miaramila ianareo reo de zana-bahoaka mivady aman-janaka nareo sy ny tenanareo de ao anatin'io fahasiaranan'io na mivola raha tsy mitovy mivola miditra ny anaty posy fa ao anatin'io nareo samy ao anaty kovetitsika amin'io fahasiaranam-bahoaka io ka raha ohatra misy ny zavatra hoe fihetseham-bahoaka amin'ny tsy apozinareo azy tsy mpanao politika mitarika an'io za de miteny eto fa olona tsy eritreretinareo mitarika an'io ka zay ngamba le izy hoe aoka mba ho tony ny miaramila aoka mba ho tony ny tafika ary aoka nareo tsy hanao tsony atao fitaovana politika atao herim-pamiretana fa maneke hoe tena marina ny mivahoaka namarana azy amin'ny resaka politikaaraparantsika zay efa ao ny député Rastany hoafitsika ato ny ny député amin'ny avy amin'ny Boriborintany faharoa izy no hiditra lalina am'izay fa hoe tiako Madagasikara ako tanke hoe ao anatin'ny mpanohatra ty zao ankalazany faharoapolo taona ny tiako Madagasikara tsika atsoatsy aloha tsy zany lazany daty fa aloha ny olona tompon'andraikitra zay atsoatsy miantso ny tiako Madagasikara rehetra ny mpiambana ao anatin'ny tiako Madagasikara rehetra amin'ny tiako Madagasikara na amin'ny maha-olo-pirenena na mivononitsika tsika hatramin'izay lazain'olona fa 6% lazain'olona fa vitsin'isy tsika fa miantso ako ny tiako Madagasikara rehetra sy ny mpiara-dia amin'ny président Marc Ravalomanana na tsy tia maro iaraka tsika aneo ny force na ny heritsika sy ny tanjakantsika fa mbola matanjaka zany tiako Madagasikara zany eto amin'ny firenena faharoa amin'izay momba ny concertation nationale io de tsy azo tonganina io nanahoana ny hevitry mpitondra nanahoana ny hevitry mpitondra na ndray anjara izy na tsy ndray anjara izy tsy maintsy atao io laza dia fa tamin'ny taona raiky amby sivifolo sy ny zato sy arivo ke 1991 nisy nitesaka panorama ina nazo ny président Ratseraka lasa symbole sisa ndraisin'olona ny fitantanana amin'ny firenena symbole sisa zay tsy fanonganam-panjakana zay ary aza mieritreritra ny mpitondra am'izao fotoana hanonga-panjakana ny mpanohatra sy ny tiako Madagasikara tsy mpanonga-panjakana mpanangana izy fa tsy mpandrava zay ngamba momba an'iny ka dia misy manantena fa ny concertation nationale efa vonona koa ny olona rehetra sy ny mpikarakarana io fa tsy maintsy irosy io fa de ro zavatra anankiroa zany tsy maintsy ro zavatra anankiroa zany no andrasana eto amin'ny firenena fankalazana ny faharoapolo taona nijorontsika tiako Madagasikara zay président Marc Ravalomanana nanorina azy ary mbola mitarika azy hatramin'izao ny fanoerana zay mikarakara n'io concertation nationale io de mbola président Marc Ravalomanana filohan'ny fanoerana eto Madagasikara ka dia alao hery namana ka dia zay mba zavatra netiko kely androany zay tonga amin'ny fitenenana hoe ny mamy ateno fa no mangidy ario fa de makasitraka anao namanarina fa de manao velomantsika indray zay mpanaraka
ny fahitalavitra MBS sy ny radio mata na ny toerana na ny velana dia samy tratrany saramanitra ataona fa dia ozy ny tanora reve miadanao zany le 26 heures arakaraka zay ny aposinao io tsy azo dinganiny io fa ataona moa fa zay le izy fa dia na ohatra raha hoe anamalao sy sakamalao ny takatra dia zay anaovana anazy ka ataona raha fa dia mandram-peona tompoko dia makasitraka tompoko dia isorany ragi nitondra an'izay fandraisana anjary zay teto amin'ny miara-manonja MBS radio mata mendalana ianao efa tazanao ny namana faniry Razafy Manantany zay andray tsy ho ela ny député Rastany zay lany tamin'ny alalany tiko Madagasikara tetsy amin'ny boriboritany faharoa manakambara tokoa izy amin'izao fotoana izao roa andro mialohan'ny fanamariana ny fetim-pirenena 9 Jona izany ny tsara mariana fotsiny ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia hoe tsy maintsy mijoro ary tsy maintsy miatrika ny fiainana isika tsy maintsy miatrika satria atsika rehetrarehetra zany ty Madagasikara ty izay mantsy le tenenina foana ka raha hoe tenenina teo hoe tsy azo hitovirana tena tsisy clé intsony zany ty fiainam-pirenena ty fa tena any amin'ny fionam-be-pirenena dia mazava loatra fa tena tsika menakavy tsy teo faty eto le izy efa tena enjana be efa tena raharaha be hors contrôle ny zavatra misy eto Madagasikara hoy ny fahitany ny any ivelany azy très inquiétante ny zava-misy eto Madagasikara hoy ny any ivelany dia ahoantsika manoloana zany dia hipetrapotsiny eto ve zany efa io ny fionam-be-pirenena dia any mano ifatraran'ny saina amaneritrehitra zay tsy teanao anio anazy any zany fa mahita solution hafa ve izy anazy any zany fa nihitany rehetrarehetra aloha dia hoe mila miverina miresaka ny rehetrarehetra tsy misy anavany misy mieritrehitra mantsy hoe team marery hoe RMDM marery hoe Panora marery hoe tsy zay ao anatiny zany fa ny rehetra izay matsiaro hoe tena mbola zava-dehibe zany firenena ny Madagasikara zany dia mahita hoe manana ny lanjany ny resaka fionam-be-pirenena eny ary efa eto Faniry Razafy Manantany efa vonimbonina efa elaela ihany nanao échauffement tao ambadimbadika tao ny député Bogosy Rastany dahoary zatsy izy Faniry eny ary dia miaraba sady misaotra andrena misaotra ny Ragy anko mahafinaritra be ny meno ny fanazava-kevitra ny eton'ny Zoky Ragy satria sady eo le fonja-kevitra le misy zavatra azo ratovina ny tsika moa mahafinaritra tsika n'le endriky le hoe misy fampianarana misy hevi-baovao misy fampatsiahivana satria ny misy fandaran'ny Alain Foka zay amin'ny RFI hoe les archives d'Afrique piano an'io isaky ny sabotsy alina iny voalahady fa tena mahafinaritra be mihitsy hoe ny firenena tsy manana ny tantaran'izany dia ohatry ny olona tsisy fanahy ohatr'izay le izy ka le tantara zava-dehibe mihitsiny rehefa miaina ny fiainan'ny firenena ohatran'izao dia miverina mandinika sy miresaka tantara aloha zany no fanao ety ty tsy mampanina fa nangatsika ohatrany nanoty salama zay manko ny tenako zany dia zay ny anton'le fahatarana kely sady mbola nanomanomana ihany koa dia mialatsiny amintsika satria tena saikitratro ny be mangovitra saikitratro ny be mangovitra dia mialatsiny dia zay ny anton'le somary misy akanjo kely ao anatin'izany misaotra andrentsika dia miaraba ny teknisiana sy mipeny marobe ihany koa zay manaraka atsika amin'izao maraina izao fa efatra amin'ny 20 volana Jona androany iny aloha zany mahafinaritra satria fetin'ny zanako iny aloha zanako lahatokany mba mahafinaritra dia anaovako kokoa satria anisany mba elany andrasana sy elany irina dia any an-trano any efa mba miandriandry amin'ny papa izy any zao inona natao amin'ny papa fa papa mbola miasa mbola mitafa sy midinika sady mbola hiaraka ny député Rastany député Bogosy izy rina teo zay ao amin'ny boribory tany faharoa fa afaka 2 andro dia ho avy ny fankalazantsika ny fiverena ny fahaleovantena fa 20 volana Jona io hitondrantsika fanazavana io satria tsika zany
tamin'io fahenina am'roapolo ny volana jona 17 le mbola le nanao kawitro be mihitsy le mbola le mibalina be nanao afindrafindrao nanao latsi-tanana teto Antananarivo sy manodidina teto nandia soroka ny tany amin'ny faritra samy hafa tany mbola ny falifaly nanao bahoejy tsisy bahoejy tamin'izany fa tateorina be vao misy bahoejy fa nanao didisa lekely sy ny sisa ny fety ny 20 jona fa ny alina an'io ny apitsiny io 17 volana jona de misy le coopération le accord de coopération le signature le accord de coopération le franco-malgache zay azadinointsika ny fahafito 17 volana jona 17 ny signature lay accord de coopération franco-malgache fa tena misy pahazy be da be mihitsy ao anatiny eo mbola namatotra amin'ny Madagasikara ny fahaleovantena modiny menara politika fotsiny tsika fa ara-pitantanana sy ara-toekarena ara-piandrianana mbola betsaka ny zavatra mbola tsy tafaverina amin'ny Madagasikara ary tsy maintsy ny aikinando amin'izay hoe coopération tamin'ny frantsay zay ny ary tsy maintsy nisy fanapahan-kevitra ny erana tamin'ny frantsay zany ny tantara zany tsika zany le mbola nandidy le faly avanja be le 26 ny nakanina be tamin'izany ny sakafo tsara neto hoe miverina ny fahaleovantena zay manko ny fomba fitenena anazy hoe ny fiverena ny fahaleovantena fa tsy hoe nahazo fahaleovantena efa nahaleo tena melohany zany fanjanahantany zany tsika fa nrombahan'ny mpanjanahantany le izy zay adiny fanaovany ny anglisy sy ny frantsay tany anosfera tany Londres tany sy tany Bretagne tany le izy de lasa ny frantsay Madagasikara de rehefa lasa de naverina zareo tsika be da be ny adevitra mbola sous protectorat tsika mbola nisy zavatra maro be ny soniavina zay vao tonga taty amin'ny 1958 nisy ny référendum hoe ahoana mena fahaleovantena sa iankina Madagasikara tamin'izany mbola mila mahafantatra koa tsika hoe ahoana ny vote nisy tamin'ny faritany enina inona ny safidy zay nisy isaky ny faritany enina mbola tiako vavahana amintsika zany fa tsy ampy le fotoana zany fa mbola andeha lavitra tsika roa taona taorianany iny zay le 14 octobre zany no nahazo tsika n'lay fanambarana zany am'le hoe bon io arafavenina ny arakaraka tamin'ny Sénégal sy firenena maromaro taty Afrika zany niverenana zay fahaleovantena tamin'ny 1960 zay zany tsika fa io zany le date ny 27 juin io tiako mbola halovantsika fandarana manokana satria le accord de coopération zany zay franco-malgache fa marina lisy taty orina de nisy ny fandehanany amiral Dider Ratsiraka zany taty amin'ny taona 3 770 nina indrindra de hoe nisy nanafoanana an'izay fa tsy foana tanteraka akoriny zany fa mbola nisy fifanarahana hafa ndray mbola hoentiko amintsika zany rehefa tonga amin'ny fotoana taty orina ihany koa vao tamin'ny 2016-2017 teo nisy fifanarahana fa fanamafisana n'le fiara-miasa eo Madagasikara sy Frantsay ny Premier ministre Jean Ravelonarivo anisan'ny initiateur an'izay zany tamin'ny fanjakana teo aloha zany rehetrarehetra zany mbola manalokaloka zavatra maro be eto amintsika aloha zany fa na tiana na tsy tiana hoy isika de tena mbola miady isika miady tsy mety vita ny tolona ary zao zavatra ataona izao de anisan'ny tolona tsy mety vitatsika ary ny tolona atao an'le tena mpandroba anaty le tolona atao an'lay mpanao tantely afadrakotra le tolona atao an'le tena mpambotry firenena sy lay mpanany bohatra zay mamotika tanindrazana zany loha zany zao ny tolona atrehantsika akoatra ny tolona zay mbola tena miandry antsika amreto zay vahiny zay tena mitsikombakomba ary tena omeny mpitondra fanjakana vahana reto mangorona sy maka ny toekarepirenetsika zany mbola tolona lavitra ezaka zany fa etitsika pazapaly izy dingana isandingana lizy teboka isateboka lizy afahantsika manatratra an'le tanjona maka an'le Madagasikara zany mba iaina an'le malagasy araka ny tokony ho izy zany zany rehetrarehetra zany no resantsika rehefa aveo fa efa eto député Rastany mbola resaka amin'izany tsika amboarina fotoana de inona hoe no vabahantsika le 27 juin io fa mbola lamina kely zany rehetrarehetra zany fotoanantsika amin'izany fa na zany naty zany tolona ihany koa ty zavatra manjavona etseroa ty nanjavona ny saribonahitra ny mpanjakatsika nanjavona ny volamenatsika 370 kilao fa hitahita ihany hitahita soritra lizy manjavona ihany koa ny conteneur tany Port Thomas inona mahatonga an'izany rehetrarehetra zany manjavona ny gony misy drogy de mbola tantara amto iny am'izay tomponantoka sy tao ambadika zany rehetrarehetra zany zay fahita ny lalana hoe inona mahatonga an'izany rehetrarehetra zany zay efa tratra tany Tomasina tany fa manjavona ihany koa ny volamena 930 kilao tao amin'ny braoan'ny ministera mine
zany ny zava-misy eto Madagasikara, loza. De mampanabe ny any zany am'reto volamena amina taonina andeha hodiovina ny Suisse reto. Anatratra n'ilay tena or monétaire ho 99,9%. Ingane ka ho tavaverina ty atandrazana. Fa misy zavatra betabe tsy ara-drary ny tena mahasorena, marikoriko mandreraka eto Madagasikara am'izao fotoana izao. Am'izao fotoana izao. Anaovana fakahirezana sy courage antsika menakavy. Io maraina io rehefa andeha akaty amin'ny studio tatina de efa somaretry ny rerajeraka ihany satria sady tsy am'torimaso no tsy tsara le fahasalamana de ozy le ranamana zay sakandalana hoe tena mazana be ty meso efa niry fa efa tena ray volana nanomana 26 juin hatram'izao mbola tsy mahita na de akoho kely anankiray ara ho anay menakavy. De ahoana nataonao am'zany rahala, inona moa natao fa de legioma ohatry mazatra de ny andray ozy izy de zao tena ny tongolo gasy ny anaty misaraka amiko de manao sosy tongolo gasy mba manimanitra tsara manetoeto manodidina de fa mba miloka tsara sy matsiro zay menakavy fa tsy mety mahita akoho mihitsy le vidin'le akoho ny teneny ragity eo 175,000 francs. Mba akoho mba mendrimendrika fety zany mba reny akoho tsara 5,3 alina ariary. Nefa isaky ny fety malagasy indrindrandrindra 26 juin zany tsy maintsy mamono vorona, mamono akoho amam-borona, mbola mahavidy vorontsiloza. Zao vorontsiloza zao entre 500 à 750,000 francs, 100,000 ariary ka hatramin'ny 150,000 ariary. Iza mbola mahavidy an'izany, efa hiakatrakatra hitovy an'le salaire minimum d'embauche, le karama farany ambany, efa mitovy amin'ny ofatrano isam-bolana ny vidin'ny vorontsiloza iray. Sarotra lizy asahirana le malagasy hividy hena indray 75,000 francs, 15,000 ariary ny kilo. Misy tsy matakatra an'izany. Hividy trondro mitovy koa ny kilo an-trondro sy ny hena 14,000 ariary, 16,000 ariary, 18,000 ariary, 20,000 ariary le carpe le royal tsara be reny, afa mibesisika. De afa le mena zipo tsara any amin'ny député Rastano misy azy, le be nofony tsara le tilapia reny. Mampalahelo le malagasy. Isaky mba tena raha misy fety tena ty malagasy tompoko ny 26 juin sy ny krismasy indray de tena mba hoe mividy akanjo, mampanjaitra akanjo, fa tsy le akanjo sono reto zay le hoe mamelona ny sono le malagasy am'le produit ny sono be da be araky ny tanany reto, fa mampanjaitra akanjo mihitsiny de mba velona sy miaina lay mpanao asa madinika mpanjaitra. De na mividy akanjo vaovao tena mpiavy ao Analakely mibedabeda am'izany moa ho an'ny teto Antananarivo sy ireo toerana maro samihafa zay mba misy botika zany. Zao moa zany efa friperie zany ny zava-misy eto amin'ny tanàna eto zany. Rehefa krismasy zay, fa rehefa 26 juin de hoe mba miazakazaka mitondra an'le arendrina fanala manko iny. Ohatry ny fetin'ny Indonesiana ihany koa, amin'ny fetim-pirenena zany. De ohatran'izay koa le hoe mba manao laoka tsara, mamono akoho amam-borona. Fa vitsy amin'ny malagasy no afaka mividy sy mamono akoho amam-borona am'izao fotoana zao. De ny saosy tongolo gasy natao misimisy mba manitra amin'ny manodidididina hoe mba ohatry ny rehetrarehetra mba mihinan-kanina tsara sisalizy fa tena mazana be le situation. Eny ary efa etako aketo ny solomabaoka miboribory tamin'ny faharoa fa reny moa fampidirany reny avant-goan'ny resaka miaraka amin'ety satria betsabetsaka ny loha hevitra ao anatin'ny adiny ray mahery efa ampiresahana ny député Rastany zay voafidy tetsy amin'ny boribory tamin'ny faharoa Randrianarso Stanislas Di Rastany. Tontolon'ny bolla, tontolon'ny baolina, fandrarana, solombavambahoaka redoublant zany melo mety ho triplant rehefa kelikely eo, mpianatra mahay ho any dikan'izany any amin'ny anteny merapirenena fa raha any ampianarana zany de anisan'ny somary tsy maharaka. Mba tsy lazako azy tsy mahay fa tsy maharaka mety noho ny antony maro samihafa de midobla klasy fa aty amin'ny anteny merapirenena rehefa hoe redoublant, triplant, zany de anisan'ny tena hoe mpianatra mahay ary teny voaka mamiotra. Miaraba député. Miarabanao namana faniry misotranao na miam-pitenenana de miarabantsika vahoaka malagasy koa zay manaraka nyty fandarana mamitsika ty de miarabany izy olona any ivelany koa satria be da be koa ny any ivelany irany tontolo sao mana miarabaka ny anahy tonga de le fiteniko hoe tonga de taoko fa araba iray morobolany de ray manodidina miarabantsika mianakavy de tsy adimo koa ny fitahin'Andriamanitra satria raha tamin'ny tapabolana teto nanjara koatra tsy dahita hevitra fa tena
tsy miny fahasalamana nefa so de miny fahasalamana ara-dalàna forme tsara de viterastany io lazatsy amin'ny forme toa raha fahasalamana antsika mianakavy rerajeraky ny lalana satria 200 kilometatra le député rastany de ohatran'izay koa ny retour efa 100 kilometatra zany na le zany tamin'ny herinandro ambony iny de mitakiny ny avizanana ratsy ny lalana fa mbola ho amboarin'ny dady io fa aza manatsika rehetra ratsy ny lalana fa de maireza fa tena asa ho an'ny tandrazany taony zany ka tsitsika tsy mikely soroka de zay izy de ary miarahaba koa ny olona zay salama rehetrarehetra misy any amin'ny hôpitaly miarahaba ny olona koa zay nidora-pahoriana fiainana ty fiainantika tantely amamboana de ao mifaly eo ny tsy faly de samy mahereza daholo re aloha akintsika an'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa rehefa Andriamanitra mampiova ary mitatana antsika rehefa akintsika aminy voaka am'izay zavatra tiantsika ho tanterahana daholo ny zavatra rehetra député rastany niezaka ihany koa aloha nanaraka zany le fivoriana teny tsy mazazo satria zany ny actualité le volamena very io tsy tananjavona efa MD any am'izao fotoana zao reo tompona andraikitra samy hafa zany fa io moa zany hitan'ny huissier le izy nandritra n'ilay passation zany am'le directeur vavosy teo aloha nahitana an'izay de hoe nisy volamena sy vatso sarobity izay nigiazana zany teo niveau ministère ny Renakibonitany efa nytenentsika nge le ministra efa ny ministra nampiteny anarany tam'le 73 kilo na volamena tany Afrika Atsimo efa betsaka ny adevitra momba an'reto aferana vatososiny rehetrarehetra sy karera vaky reto fa mbola nahazo remerciement ny esorina le ministra de nomena naverina indray de natao départementa hafa indray de le olona sy nena ary mampalahelo anatin'izy le départementa lasa mahabeadevitra ino le nataon'le ministra teo de nisy ministra nasolo azo ministra 3 andro na beadevitra de nametra pelana de premier ministre indray nanao intérim matao fa nandritra an'izay koa nge nisy an'ilay asa 49 kilo sa le vome volamena tany Comore sy sisa mbola beadevitra be misy ny tao anatin'ilay intérim matao de zao zany de tonga indray zao adevitra vaovao zay tena zay départementa ministérial resahana rehetra de tsy maintsy ahitana resaka sangodimpanina ara-pitatanana mahasorena daholo araka itya vaovao zany zay navoaka ny dépêche informative taratra ity izy ny amin'ny hoe nanjavona atao anatin'ny vata fitehirizana mihidy ny ministère eno tsara vatana fitehirizana mihidy ministère fahafantarako am'izay zany ohatry ny coffre angam'izany zany zao ny volamena sy vato sarobidy milanja 930 kilao izay nigiazana tao nandrity ny famindrapahefana teo amin'ny tale général teo aloha sy ny tale général vaovao no nahitana fa tsy tao anaty vata naprimana ireo volamena sy vato ireo sokafa naraka zany ny fanadiadiana ary olona 10 nefa nahiditra ponja vonjy maika anisany voakasiky n'izany tale général ray teo aloha eo anivony ity ministère ity akoatr'ireo tale hafa amin'ny tamin'ny fotoanandro heverina fa nisy eo ny fahaverezana misy amin'izy ireo mbola tale eo anivo ministère ankehitriny saingy tsy tamin'ny andraikitra sany ankehitriny fa ny tany aloha no anenjena azy raha ny fantatra dia ny mpitondra taloha atondray ny adevitra ohatran'izao mpitondra taloha amin'ny 2019 no voakasiky zao raha izao ary ny eo anivon'ny primature no miparika ny fanadiadiana manahira ny ty raha ty ary tsy maintsy misy zavatra mitranga amin'ny fomba hafahafa foana aho eto Madagasikara voamaly any teny an'izay isan-kerinandro vao mikipo ny maso député rastany manondrika ny lokely mba matory ny fomaraina vaovao hafa indray ny hitanao zay foana eto Madagasikara miaraka amin'ity fitondrany ity zavatra mampimely izy sady mahasorena mahasosotra fa ho avy amin'izay moa tsika député rastany fa vaovao ratsy zay indrindra eny ary tsaiko anao aloha fa ala be amfiry maraina mbola nandeha le voto tao tsy mahazaza tao 87 sur 87 nandalany le loi de finance rectificative na volavolan-dalàna na sipantsina 2020 sy 2021 député rastany tsika tsy mbola miditra amin'ny fond aloha tantara lava be ny votoatiny zany ny ao anatiny ao sy ny zavatra mampimebita be ao anatin'le loi de finance rectificative fa any anatin'ny forme aloha tsika de ozy tsika efa vizana le fanjakany efa tsy mahatoko tena tsony de manao toto ary tena manitsaka karazan-dalàna be da be violation ana texte zany ka
ity le izy ndraso aloha alohan'ny idiran'ny député Rastany satria tena manako lazaina momban'io député Rastany de nanao fanambarana ianareo solomamboaka tiako Madagasikara député Rastany tamin'ny alalany vondrona parlementaire ka influenza vondrona parlementaire zany ny député Fetra Rala Mizafimbololona no nanao fanambarana efa omaly aliva be mihitsy no nivoaka tao anatin'ny asambomera ny solomamboaka ny tiako Madagasikara zany zay tena nandray anjara feo resaka rehefa aveo an'izany asambomera zany de tataka zao fanambarana nataony filohan'ny volona parlementaire tiako Madagasikara député Fetra zany niaraka tamin'ireo solomamboaka zay niasa tao an'izany asambomera momba ity loi de finance na LFR 2022 ity. Araka ny hitanareo dia ndreto ny solomamboaka tiako Madagasikara avy niatrika ny asambomera nandiniana ny lalàna amin'ny feno tetibola ho asipanitsina amin'ity 2020 sy 2020 raha ny zavatra mikasay ny maronisa sy ny fitondram-panjakana zay nanolotra n'izany volavolan-dalàna zany dia ny andefasana an'izany ao anatin'ny fotoana fohy izany hoe tsy hanomezana fotoana ahafahan'ny solombavam-bahoaka mandinika lalina amin'ny atsipiriany izany volavolan-dalàna zany satria misy ny zavatra tsy mazava be deaibe ary mijoro teo anoloana zany manoloana izany zavatra zany ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara ary nandray anjara mavitrika tamin'ny fametrahana ny fanontaniana sy ny fangatahana fanazavana na makasika ny vola miditsy io na makasika ny vola mivoaka petsaka araka ny teniko teo ny zone d'ombre petsaka ny zavatra tsapa ary ny zavatra tany amboloany hita dia ny fialana ny fisiny zany hoe Covid-19 hoe fisiny zany dégâts cyclonique sy zao antony guerre en Ukraine eo amin'ny ukrainianina sy ny rosianina izany na zany dia isaorana ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara ny amin'ny hoe fandraisana anjara mavitrika satria ny zavatra hita dia kofe manara-panjaitra izany solombavam-bahoaka maro anisy izany tsy nisy nandray anjara ny akamarony fa natsona fotsiny anabe isa fa raha ny tena nandray anjara dia izy araka ny teniko teo manamafy zay fisaorana ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara fa nandinika mihitsy nandinika amin'ny atsipiriany ny hoe ahoana ny fomba anavotana ny firenena ary misy ny sosikevitra ny amin'ny ampitomboana na ny atsarana zany fampidiram-bola izany toraka zany ihany koa tany miresaka fandaniana ny fijerena ny lahara-pahamehanaka dia zay no azo anay ambara hoe mijoro izahay tsy tanteraka ny fanondrininy taony mpanatateraka ny andefy izany tao anatin'ny fotoana fohy na dia tsy nomena fotoana saika ny ray andro no nomenanay nefa voatazony solombavam-bahoaka tiako Madagasikara roa andro araka ny teniko teo dia profon'izany izay mijoro eto zao satria zao vao nivoaka hoe izahay amin'izany asambomera zany dia iroso moa rehefa aveo eo amin'ny séance plénière eo amin'ny fivriam-be andray ny fanapahan-kevitra dia manoloana izany rehetrarehetra voalaza izany dia ambaranay solombavam-bahoaka tiako Madagasikara fa tsy hampandany izany volavolan-dalàna amin'ny feno tetibola 2020 sy 2020 zany izahay ary tsy tompona andraikitra amin'izay mety ho vokatra ho ateraka zany satria araka ny efa teninay teo tsy mahasoa ary tsy hitondra fanovana tsy hitondra fampandrosoana tsy hanova zavatra efa tsy nety toy ny efa fanaony ireo fitondrano zao ary taratra izany lalàna amin'ny feno tetibola 2020 sy 2020 izay olanindry zareo satria rahantsika rehetra mahalala fa manana ny maro anisy izy izay araka ny teniko tao kofe manara-panjaitra asaina manangatanana fotsiny ihany. Eny ary ino no fampidirana député Rastany mazava tsara ny teny député Fetra teo zany ary hitantsika ny fijoroany ireo solombavam-bahoaka tiako Madagasikara zany de niasika ny asambomera tena tonga miasa ho ary député reo ary na alina de ao tena hita foana zany ary zay tena zavatra mampiavaka an'le député tim tena en présence any anatin'ny travaux de commission any amin'ny conférence des présidents any amin'ny fivriam BP misy solotena misy député tim iray anatin'ny BP any conférence des présidents any anatin'ny travaux de commission any amin'ny séance plénière eo foana ny député tiako Madagasikara ary tsy manaiky lembenana de ino zany no fanazavany hoe tsy miditra amin'izay vote any zay ary tsy tompon'antoka an'izay mety ho fiatraikany zay ho atao satria tena misy zavatra be da be tsy milama izy io zay mivavao député Rastany mino aho fa manakambara betsaka ianao masolombavam-bahoaka anao niatrika ny zava-misy sy mahalala ny aty vilany tao nivony ny ateny miaram-pirenena momba n'iny raharaha manahirana iny tena marina ny teninao namana vahiny tena manahirany sady manahirana mahasorena maharitriritro manisy tsaka lalàna be da be loatra zay tiany zareo atao izy
na ny tena radikivy aloha tonga de anao fanambarana fotsiny ana satria raha jerena atao anatin'le izy ny zavatra voalohany tokony jerena aloha de zao iny boky be da be fa misy tena nataoko 30 andro leo aminatin'ny lalàna ary tsy mahavaky an'le izy fa tena atao sampy-dokotra fotsiny tompoko vao 3 andro akeny zarana namana fanily le boky iny zany hoe raha mena le izy amin'ny fanily satria raha za zao technicien zany natao publique sarotsarotra amiko daholo amin'ny économique mamaky an'iny zay nanananay assistant satria anao maky tsy mahay ako za zao amin'ny travail public momba ny anina de haiko daholo ny infrastructure fa raha momba ny économique mika juriste momba ny any tsy maintsy maka olona ianao na le olona raha nitenena anazy mariny ty tonga izy de nanipikantsi vity aiza nanaovananay tena makina ty tsy ndretrarehetra ty boky be ty le zavatra fa tena kotsikotsy zavatra maloto mbola mitoy amin'ny maloto ataondrareo ampitondrareo le de tena fanao tinkanto tena ino mozy to terangatsy robot le député tena mahatsorena ho aly izy tonga anao de kivy tena na ny olona zany tona mihitsy ty hoe mba vadivadio hoe ty mba jerevo vakivaky hoe inona ny zavatra azo raisina am'ty tsy miambo ny tena zavatra le miambo tsy de tsara fa za tsy économiste fa olona technicien zahako de tonga de fa tsy nety amaky le olona tena spécialiste tena mizatra l'économiste nanao an'le izy de zay nanaovandrareo ny tia zareo atao hoe tsy mila discussion ty tsy mila inina fa tonga de resao ny antony zany de zao nandeha le izy zay nataoko anareo 2 andro de zay 3 andro volana zany de tonga trandreo ministre le anolotra liste aminay de ministre ve anao de ametrapetraka tena antitengezabe nge zany androm-panjakana ngezabe zany député zany de tsy tonga andre le raha matofa de tena hoe tsy fatako zay excuse taiza sy taiza fa de efa négligena efa tena hoe atao fotsiny zay alanina azy tsy andinina ndrehetra apitsy izy vao nanoma de tao amin'ny asa ndray nijerena tena zany tao amin'ny anina ndray tao amin'ny assemblée zay ny zavatra any nagaga ny député manaraka ny fitondrana le maronisa tena profofa tsy tena zavatra lista ngeza be ve na mbo madéputé anao tompon'andrakitra mivakiny voako anao na any faritra misy anao de tsy mbo misy mety anao hoe mbo kritika nataonao sa araka le teniko hoe efa tsy miteny tsosy satria ndray andro sisa de tsy mahavaky an'iny de efa tena manara-drian-drano fotsiny fa tsy mbo misy namoray ary fa isorako ny namanatsika atao amin'ny asambomera atao amin'ny team nanao reka anao ty tsy mety atao ty atao nefa moa teny akanja teny anefitra fotsiny le izy fa tsisy ny taterahana na ndray ary satria ny team ny tena nanitarika azy ndray andro ny team nitarika azy nazy 2 andro hoe ty tsy mety na kely vetivety eo ary de tena tsisy nekeny fa zanao fa mipetraka io na tsy tianao na teny ala na teny dika zany ohatra ny ataony tamin'ny fitondrana tamin'ny fifidianana koa anay tsy maintsy lany satria andriamatoa président Rajoelina mbola raha ny eo izy mianaka de hoe za tsy maintsy lany de ohatran'izany fomba fiasa zareo hoe efa stratégie mipetraka fa nataony io de tsy maintsy lany io na iza anda na iza nanitra de zay stratégie any zareo de mipetraka tao amin'ny assemblée de reny nataony groupe parlementaire fetra reny hoe niady zay ka inona moa natao akory atao fa de tena nalefa tao amin'ny asa natao nalefa tao amin'ny séance plénière le izy de ny zava-doza de ity ny zavatra loza de ity maly izy tamin'ny folo ny prévu hoe afafaparièvy de olona feno ny olona be da be ny hoe alefa amin'ny séance plénière teo de hoe tsy raikitra de nikonokona tany efa zavatra fomba ratsy mihitsy le izy jerena le izy de efa za koa raha tamin'ny efatra nody azy no nde ody afa inona moa natao totra tsoraikitra ity ngama rapitso efa eny an-dalana ako efa tamin'ny 5 sasa tamin'ny enina zay vao natsona daholy ny olona rehetrarehetra ny ana hoe na defa message hoe miverena fa andany an'ity lalàna ity tsika fa tongafa fa hidinika sy andany amin'ny séance plénière de hitanao zany zavatra miloto ataondrareo avelany le mpanoratra sy nrehetrarehetra fa kivy nefa par contre ny tena zavatra any ny hery de rehetrarehetra fa hatramarena hoe retarde tsika fa pare daholo izy mianakavy tonga atao daholo izy fita mivalopolo izy tena fa pare à présent ny mpanohatra tsy mitovy hevitra rehetrarehetra presque fa tsy tao daholo
de io ny laniny sy nataony zay nampalany azy tao zay ny zava-doza be de tonga de laniny ly satria io ny zavatra tiana tongavana de ohatr'izany ve satria ny zavatra rehetrarehetra io de mbola ny rany dinenany amin'ny akapobeany tao amin'le lalam-panorenana tsy zavatra eo amin'ny ilany vahoaka tsy eo amin'ny lara-pahamena fa de zay mampety azy ihany nataony de zay ny zavatra tena amin'ny akapobeany de tena tsy maintsy lanina moa fa izy mianakavy ny lany to de akory atao fa de iny lany tamin'ny ray alina vao vita ny fividianana tao de iny lany iny ka akory moa nataontsika fa zay ny zavatra mifombafomba maloto sy ratsy ataonyty fitinany ty hoe de ohatr'izany foana ve zay nge le nataoko anao namana faniry hoe ny olona nge maharaka sy ny rehetrarehetra tonga le misy fitenenana hoe tsy misy tsy mahalala ny masaka natonony fa ny hamadibadiana ny lozitra zany hoe fa fatany olona le lozitra ataon'le masaka to fa fatany olona daholo nge araka olona daholo vao mihetsika fa de manao fananina zareo be manao bêtise manao any samy mahalala ny lozitra fa le lozitra no mody efa lozitra zany moa hitanao fa efa tsisy ilana azy tsony fa mody avadibadika azy ome tsy ho lozitra fa ho tsara foana zay ny fomba ty fitondrany ty de zay na tonga mahatonga le fitenenany talo hoe ty fitondrany ty nge de tena ny olona rehetrarehetra tsy badra odra akory na dondrona folany anatra de abadona kely ohatr' zany zavatra fika tsy hoe fika intelligente hoe misy stratégie fa fika natitra tena afika nakizany amin'ny EPPR tsy manao ohatran'izao fomba ny zareo zao de lasa sorena ny olona de tsy mitsodrano zay zavatra atao le tsodrano nge zava-mahery fa tena tsy mijano malahelo le olona malahelo le malagasy satria vola be io ny aina io fampalisoana miakina amin'io fampalisoana ny Madagasikara rehetra paripatonga ny heritrona nefa de petatoko ary zay tiany zareo anaovana azy raha mbo tiany zareo anaovana azy ndray amin'ny zavatra tokony amin'ny maha-izy azy mifanaraka lizy akory no atao fa tena tiafatsika izy fizy zavatra tena any amin'ny mahapetimety ary zareo zavatra tsisy mandeha amin'izay lohan'ny daholo de lasa vomaika miembotra ny Madagasikara lasa tsisy ilana azy lasa tsy manaraka ary tena isakitsahana be zay lanana fa de ataovy amin'ny irany ihany amle natezitra ny olona be da be hoe mbola ho tsarana angetsika amin'ny irany lerangary zay nampimenimena aloha mbola ho tsarana angetsika so nareo de mieritreritra hoe io de afaka loza be miandry anareo afaro ny olona raha tena jenena tsy hoe za mampatahatra nataka zany fa raha tena mandinika 95% efa tena manojina fo hoe efa tsisy ilaran'ny daholy de na le tsodranin'olona am'izay be da be re de ho aiza ianao fa tsy aleo ve de nzao de mbo manao raha ohatra mianatra mizika ohatra zao de miala tsara sy ny tara tsy aratra fa hosahiranareo hosahiranareo satria tena mahandre marary le olona miteraka le olona mananjanaka tena ana tsy mandeha daholo nrehetrarehetra de nareo reny nefa blankina tena mandeha daholo zay zavatra ataonareo sy ny tariny atsatako ary tsy mialatsiny amty député rahala amin'ny honorable député IRD satako nanandeha ndray le ohatra fomba mahazatra le tongavina reo fa ty zarana vola aloha anany de lanio mety sura fa matoa izy tonga tsy abisana ndray ara efa misy tena condition fa misy tena zavatra tena milatsaka avy any ambony tandremo tena be da pinga raha namanao nge fa mbo misy tonga saina be da be any nge miresaka aminay efa tsy lasa tony izy ty fa voany tsy tikano de tena tsy maintsy manangatanana satria jerena ny fomban-jareo rena fa mipetraka azinao eo anao mipetraka tsy voaty secret izy fa tsy angatanana misy atrary ambony hitaloha efa jereny vahiny ary mpanaraka amin'ny vahiny izavany tsy nanangatanana teo de namanany any hevitra anao ara tsy manaiky anao de tena noho ny discipline de papina voilakilaka ona de manangatanana kely tsy moramora tsy ny tany zava-doza manjao Madagasikara loza manantanana tena loza be fa tsy eo loza kely rehefa nresaka le mbolo tsaraina moa anao ohatra mampatsiary kely aty sady mandefa sary ihany tsika faly ohatra ny nisy nandindihy be misy tamin'ny lahady tery mamasina tery nandindi le ramse zany ohatra ny fandraika an'izay teny député Rastany zay le izy iny izy tsaiky député Rastany fa de ahoana mba fijerinao antolo satria actualité daholo ny actualité ty io lo mahatonga ana zany matoa tamin'ny fandro fampanjaka zany olona ny mpanjaka tena endry ao foramonina tena modely amin'ny rehetrarehetra tena maharaka sy ny tany matoa anao tena hoe vidinao mpanjaka tena na mmpanolotsena mpanjaka ara tovitovy endrany ihany azonao ka toy angamo mbola tako zaza moa efa 7 taona izy efa 7 taona nge nitondrany teto amin'ity efa mandanaka roa tena zany ray aman-dreny nazara député tena marina io moa fomba zao tsy andeha ohatr' zao
jerevy ny teny namana le teo aloha teo i dada izy Raky hoe tena molona tena zany anina zany tena manana comportement tena hoe ray aman-dreny tena tsy ohatran'izao tena marina za tsy tenao mahamenatra de hoe tsy mbo mietry président apahalalanao président fa ty le atao nareo nge mandihy tsy afatavony mandihy tsy afatavony nareo firenena ao fa rendrika tsy manana na vola tsy manana iny ndrehetrarehetra tsisy mandeha vahoakanao tsy mihinan-kanina de zao miprofa voky nareo de nareo foana mivoky de tarafa tsara ankaratra zao mahamenatra zao hoe tena mahamenatra marina raha samijery na ataoko raha dadako na rahalako hoe tena teo ady anareo iny ty ataonao fa zany hoe mozy zay patany ny olona tsy zarinany zay patany nandalo republika maro député Rastany eny tsy fantako dadabe tsy rano ahitan'ny président Ratsiraka nandindivy ianao président Zavy ataoko Ratsiraka za atao pro Ravalo tsy tenany président Ravalo manana tsy teneniko fa raha Ratsiraka zany tompoko tena na fiaingana mipetraka na ny geste rehetrarehetra mendrika président ao anaminy tsara toa angama tsisy conseiller na mipetraka hoe zao natao misy protocole hoe zao nge mba atao zao natao azonao fa de tena mitsinjatsinjaka ary izy tsy fantako le izy be da be fa manina toatra tao mamasana atao hoe fiangonana zandro moa ty nandindizany ty ny FFKM matany amin'ny akarana alo mihitsy ka le FFKM eo tonga de reako tsidriko le izy le FFKM mako manindry azy azonao manindry azy marina hoe ataovy fikeonam-poterenena ataovy ty de tsy mahita rirany mafimafy zao tamin'ny afatra mahita rirany any amin'ny FFKM matsony izy tsisy zindrina ohatrany za ohatrany mpitandro filaminana sy mpitsara hoe zao nataoko efa tsy mahita rirany antsony izy atondre ny tambatambaziny atondre ny iraka iovadiany io tambatambaziny io zay mifahalalako azy tena hoe tena ry raha ny lalàna tena zavatra misy ada tokony any amin'ny FFKM no zavatra tena hoe mety tsaratsara amin'ny Madagasikara fa tia fiangonana zandro ny olona vitsivitsy ny tany de ny exploité anjara indray de io sesazany de nandindy io de io sa tena mpasanareo le rehetra otana to ty mandihy tsy afatavony ty marina firenena menatra marina firenena tena vao nahitan'io a de tena mivavaka amin'Andriamanitra fa dinina ry te ataonao amin'ny firenena ry Andriamanitra fa de tena olona tokony ray aman-dreny tena manana modely manana maha izy azy de lasa saka io ndreo hoe arakara-dare voajavatra ngamany mahatena io ny asan'ny talolo amin'ny fampandiana kapila mangirana de tena tsy mety ho afaka le izy zay ataoko hoe ny olona raha kavatsy ny tany inona ny taranaka inona ny zavatra ataony io so de manadiady de ohatran'izany raha ilatsako filoha manadiady fa ty tena le mbola asany taloha ihany naverina tena tsy andry mihitsy le izy de izy hoe raha mbo mandeha moa firenenao mbo avoko ny firenenao na atsika raha mbo manampy azy io mandeha mahafinaritra ranga fa manodidina anao fa tena tsy mihinana tena ndray mandeha isaka ny ray andro mihinana afa tsy mianatra tsony tsy any sécurité tsony sy ny tany raha toko raha mieko tena 3 volana 4 volana zao toera Madagasikara zao de efa tsy anotantsika manadiady inona manjao Madagasikara de mbola sahandro zareo ihany mandeha tsy hoe manetika azy fa tena manerika kosorena satria manodidina anao na reraka de didy maso mba vaoka mitabataba hoe mba tsy rary le rehetra oka le rehetra raha ny amin'ny FFKM mara zao nanao an'io FFKM ve de andiby oatra zay tsy nitary fa motina sady vavaka sy fa zany io any fahita fa mety fa tena tsetsatsiaritra fa tena mampalahelo le firenetsika le rehetra mampalahelo tena mampalahelo or président rehefa mbo manao zavatra tena mba antany avadio alohany anaovanao ianao fa tsy matory Andriamanalina mpandrosoana amin'ny firenena amiray vao matory avady badio aloha zao ny zavatra tokony ataoko zao mendrika zao ny olona rehetrarehetra nge masonao vao mendrika ianao de maso zao tontolo zao ao aminao daholo inona ndray manao adalala na hatsarana ataonao fa de efa mitsara ny olona mitsara dry tsara ny ataonao ina moa fa mendrika bravo fa ohatran'ireny tena maneso anao daholo tena marina tsy mety tsara vela tsetraka oka anao fa tena maneso manojona anao daholo ny olona ino ty atao le filoatsika mbola zavatra nitranga tamin'ny herinandro iny ihany député Rastany satria tsika moa zany miezaka ny tsy midepase le actualité mozany mbola azo resahana foana satria nazo atsika miteny zao ara mbola actualité foana le resaka jirama ty jiry sy rano malagasy fony zay tany ny garabola rehefa mba antanina hoe inona ny fanalavana ny jirama de tsiro sy rano malagasy
fa aty aoriana zany izy de efa hoe jira maty jiro sy rano maty efa misy karazana fanalavateny be da be fa tsy tononko le satria tsy mendrika an'izany tsy de teteny an'izany zany am'izao fotoana zao nanana fierté be da be mihitsy ny teo aloha teo ny hoe mpiasa ny jirama zany ohatrin'le hoe mpampianatra teo aloha zay tanin'ny repoblika taloha ela be tany mpampianatra ondra ihany de tsy ngololombolo eo amin'ny tanàna zany instituteur institutrice zany mpiasa ny jirama ondra ihany mpiasa ny armady ony zao manko zany zao nefa tena enjana be de hoe mpiasa finance ohatsensisa fa reto zany tena hoe mpiasa ny jirama ony mpiasa ny armady misy fierté be da be mihitsy le izy ary tena hoe tena any anatin'ny fosiny fanahy mihitsy zany hoe tena orinasam-bahoaka zany mamokatra zany ary tsy anananao souci ianao ndray rangaga rehefa mahita an'le hoe very ohatrany tsy ho tapaka lefa misy fahatapahana miteny meloha am'le aveo publika ny jirama de mipetraka isam-pôtôly izy tam'zany de miomana meloha ianao 2 andro 3 andro meloha zany zao potika tanteraka le orinasa de rehefa potika tanterana orinasa de zavatra mampalahelo anatin'le izy mo miteny daholo zay rehetrarehetra mandalo eto Madagasikara fa ny teny aloha zany de initantsika ny teny iny ry Marie Chantal ino mbola veritsika foana fa fahambaraka ho an'ny Madagasikara iny représentante ny Banque mondiale iny de miteny mihitsy fa hoe nangala dosy atopoko no nisy trangan-javatra ohatran'izao nisy teto Madagasikara de tsarony mandrakizay rehefa miresaka momba Madagasikara izy deputera tsara mino fa ohatran'ny olona rehetrarehetra mbola miaina antsika am'zao tenenantsika zao de hoe efa andala-pavitana groupe 1 groupe 2 groupe 3 efa zao fa mbola tsy ty mandraky ty ny androany le lazaina fa nanao sabotage le tany andekaleka mbola tsy ty le hoe 400 mégawatt satria hoe disponible vita amin'ny fitondrana fandimby hatram'izay de 400 mégawatt fa ho ampitombon'le filompinena 400 mégawatt de lasa 800 mégawatt zany en totalité zany le herinaratra eto Madagasikara tsisy nininina vita hatram'le hoe parc solaire anaovana an'ilay mandeha amin'ny herin'ny masoandro angogo voazavozina sy ndretra sy ny sisa ka aleo tonga de miresaka an'ity favoazana mahazo ny olona sajira mantsitsika deputera zany satria mino fa manakambara betsaka ianao satria ohatran'ny olom-pirenena mba nahita zava-misy any ianao tamin'iny herinandro lasiny zay moa tsy teto zany fa tany ampandehanana tany any nahita de azoko atsaina tsara mihitsy zany fa ohatran'ny ianao le tany Toliara mbola eo mpanaovana volo ny tapaka ny jiro tsy ihany fa nisy mifety zany hoe ambaro mifety anao rangaha de kikizo lama fa tena ka io ny teny amin'ny resaka jirama anao le kisanginy tanora hoe ino jiramaty de afa ataondry izy lambotsa moa olona veny ambopona ihany miresaka aminy hoe jirambopsa hoe hoe atao fitio izy azo atao fiti jirama tapatapaka zany voadasiongsa ndray iny afatra fampitsaivana kely tena mameratra fiti jirama lasa tena fa ratsy oabolany jirama nafinatra telo olona zanao lasa tena jirama mampalahelo tsika moa rehefa manao zavatra tsy hoe manakina be fahatany fa maintsy manao comparaison tamin'ny andro teo izy lasa korazany tamin'ny andro président ratsiraka tsisy an'izany téléstage zany tamin'ny président Ravalomana tamin'izafy tena tsisy zany fa nanomboka atao am'izay ty tany fanongana mpanjakana ty topoka de tena rora kapa tsy mbo mety ho vita le izy ary izy tsy mahakapable andrareo efa nitondraka izy tamin'ny fanongana mpanjakany ny olona raha vovondriamandery taona tonga de hitany anarenana an'iny raha tena olona capable fa tsy hainy le izy de tena lasa tena vao maika miagrave ohatran'ny fery raha olona dokotera mahay mitsabo an'io fery io de vetivety hoe asiako antibiotika asiako manao analyse zao ty de tonga de sitrana fa ny azy le fery lasa mivadika cancer ary efa mivadika cancer efa mamono ohatran'izao fitondrana fa maty angetsika efa ho faty tsika efa tsy ho velona tsony ty namana faniry efa ho faty raha zao no to de tena maty daholo ny malagasy ka zay nataokanao hoe le jiramany teny ianao teo ohatran'le ramatoa mandro anaty dosy olona corps diplomatique tena enjana be verangano no afa miteny aminao foi tena tsy izy tontsy eo anaty dosy no tapaka ny rano izany hoe efa fanoganana mihitsy tsy izy nareo ry zalahy raha olona de corps diplomatique tokony tsy teny an'izany izy raha olona hoe firenena mendrika manana maizy azy tena fa mandroso
tsy sahy teny an'izany olona fa manody ny olona miteny an'izany a efa akolaka hoe efa tsy izy tsononareo fitondrana fa tena mieritrereta aiza verangao amin'ny doso mitapaka ary izy tena fananao a nisy famantsim-bola nanaovany androany tena ho an'ny eto amin'ny Tananarivo sy ny manodidina anaovana le izy de gaga izy azonao le zavatra tsy tanteraka le vola angamba fa raha masitra hatramin'iny tsy tanteraka hatramin'izao tsy maizy azy satria mbola misy tapaka foana ny jiro tapaka ny rano ary tena nahatsikatra ary koa de hoe fa maninona ny olona mahatra ndre mandony any atsisy mifilazany azy any amoron-dalana mandoa vola lafo be no ny any an-trano zany zay mampiditra rano mako mazava ho azy olona manakatao de fa maninona ny trano raha jerena any avalena fa tonga de vitany olona vetivety ny olona zatra tsisy efitra raha jerena ozy izy 25 000 ny bidon tsy 25 000 ka ny mètre cube ny rano raha atao amin'ny bidon zany équivalent amin'ny 500 efa-jato any ny bidon nefa izy afa nohaniny ara tsy hitany de aiza mbo adio am'izany ny fidiovana de raha oharina ndre ny olany an-trano a de any 700 mètre cube de lasa mifanohatra zany le izy de zany mifanohatra zany tena raha jerena ozy izy de efa marika inona mahatonga mifanohatra tsy hainy zareo aby na mitondra zany efa marika an'le fitantanana tsy mahomby le fitantanana zany ary de efa tsy hitanao zavatra kely ohatry zany bitika tsy mahomby le fitantanana fa tena mampalahelo de eo de tena raha nandritanao le olona fahaizany miala zareo amin'ny jiramany teknisianina sy ny ministra sy ny miala ka ny orana ange tsy isy ka ny maina ange ny andro tenana ozy hoe mifiza tena inona moa fitenenandrala ambopo tsy tena amboa tena bête tena question famalina tena be tena zéro amiko azonao hitanao a tamin'ny fitondrana voalohany tamin'ny andro tsirana angamba tamin'ny fitondrana teo aloha na fa nanomboka te Tananarivo teto ny naovana ny famatsin-drano de efa nanao na telemity izy a nanao mataso izy de efa prévoir olona tena ataoko ngamba mbola tamin'ny 15 000 population aloha zakan'izany le zavatra nge miamitombo le olona arakaraka miamitombo le olona mitady solution anao maninona zaba ianareo mpitsangatsanganao matatso makany telemity misy barazy kely tenibohatra lavabe amin'ny hectare anke eo no tadovany eran'ny loasano ampoariny maninona raha reo osena fotsiny de barazy eo raha miakatra tena fahalalako azy amin'ny mateknisiana raha reo osena 10 metre fotsiny io tsy mandava varena 5 million miara akory zany de tafakatra andansiny akilany de misy réserve na rano ohatra zany koa telemity tokony tsy any ny olana fa tsika misy mivendrana tsika tsy mahininina zay fahalalako azy zareo ataoko atsika samy malagasy eo anatiny ataoko atsika tsy hoe manavateny tsika fa hoe tsika misy mivendrana or malagasy io ve de tsy hitanao ry jirama io ve de tsy hitanao ry ministra ny angova io ve de tsy hitanao ry ministra ny any de te tsy hainao ve zavatra kely zany fa zahany amin'ny zavatra hitanao ty fireneny ty a fahalalako azy ohatra ny tena hoe tsy malagasy mpitondra rehetrarehetra ohatra mpanjanaka tena tsy ampanao an'izay ampandroso amin'ny Madagasikara izy a fa inona nanapitehana azy miprovina tsetsatsetsatra kely any amin'ny zavatra tena hoe fambolena fanoana n'olona raha atao zavatra tokony izy io lefa nitatatatako teto tokony voky ny olona inona nataony terrain manara-penitra fonja manara-penitra koly izy tena matory tsisy ilana azy ery renika raha hitany nanaovana barazy fotsiny fa zava-dehibe de tena le malagasy zany a tena le fitondra tena mifahalanaovako azy ty anaovana ty le feran'ny teneniko ty tsy amin'ny ilamy malagasy anaovana azy amin'ny revonzareo anaovana azy tsy fatako ny manana fividianana manaraka de mila zavatra foa mila zavatra eny de tena tsy araka tony de tena tsy any amin'ny fampandrosoana amin'ny malagasy nataony a fa any amin'ny intérêt rehetrarehetra de izy malagasy any 95 na 95 mitsara any inona ndraha inona ho faty eo ary lasany ozy izy no tsy problème aminay de zay nataoko hoe ty tsy fanjakana hoe fanjakana république malagasy sy républicaine ty fa fanjanahantany pure no fanjanahantany aleo ary ny enina tany nataoko hoe eny ny any 57 fa mbo ny ena kely aleo mbola kelikely raha ny tantara aleko ny ena tany fanjanahantany mbola namboatra lala namboatra ndretrarehetra izy mbola navitandray chemin de fer nanao ndretrarehetra izy fa ty ty tena tsy hitaka izy vitany namana fany inara mbo vitany ty fitondrany ty mampahatra vaoaka tamiratsiraka reny nanao ny université izy mbo nanao zavatra bitabe ratsiraka sy président Ravary tam'Ravary firy lalana izy anoana miaraka rena 7%
tena mendrika de rany tiana mbo vitany mandindy ohatran'ireny izy vavoky zay mbo vitany zay na marina manjavona volamena manjary rehetra raha jiaby tena manjavona daholo ngamana mivavivady amanjanatsika anjavona koa kelikely oa alefa andralany venana navony tsy hita tsony tsisy fanantenana ka zay nataoko hoe ataovy le baraza telo mita ranga raha tena zavatra capable nareo de tiara azonao jirama azonao ny teny président ajaina teo ny teny mienako tsara izy aleko manavatra any tsy haiko exploiter iny moa be milanga tsy miroro raha jerena ozy izy 50,000 ozy izy tena tsy hitako le sato ary zato ozy izy frein atao tamatavy tonga tia Tananarivo raha exploitena tsy monteny mihitsy zay mety ovako manaraka eto telonjato ozy izy ny atrany tsy miroro tonga eto raha exploitena zany le menaka mavesatra ilora ry fiolora azonao teo izy ahoana rery président zany veo ambolona tena miresona nga tonga ho azy eo tamatavy atao tamatavy izy tonga tia Tananarivo fangaly evidianana azy avy any ivelany miampefriany sambo atrampo tsy calculeny koa tsy mpanao tsy calculeny zareo izy diosa zay nataoko président aloha ny tenena tokony miresaka amin'ny olona de itsena fa mahamenatra resaka azy miteny tsy mba ray zany fa tena tsy miteny io zero fa tena tsisy amin'ny zareo nizy moa tsy azo resy raha fa tsisy mitombona daholo tena mampalahelo tena nefa zao de ny manao atso avoako efa manososokevitra ohatra ny tamin'ny fambolem-pary efa natoloko daholo ny teknika raha tiany raso vetivety efa niteniteto tsy tany sako eto tsony raha tia mpandrosany lalana satria alanantsika le grès céramique le bitume grès bitume fagaro tany afa misy 3 milliards tonnes parcelle misy io maky misy zone plaque ray plaque rotsy ny tany ndraiky misy 3000 tonnes zany io raha exploitenao mora kely miexploiter za mifagaro amin'ny tany de raha io fotsiny noentinao ataonao de tena mahavitana autoroute manodidina Madagasikara inona moa no ampijaly antsika la hitanao fa avy andranany hoe mangeta zay lazako anao na ny grave eo vato eto be da be na ny fasika na ny tsisy vidina avy any ivelany raha exploitenao avelako eo ny amin'igny fa na zavazavako miditra andary ty tiana atsoava aloha ry mpitondry tena nanao tsy tena anao hoe rehefa mbo sanatrina mbo abin'Andriamanitra nitondro mpanohatra seka zay volazako fa lazako anao fa mijaly loatra le olona ary mijaly loatra raha irenareo zay mpandinika tsy tena mpanoha mateknicien anay tamin'ny andron'ny président Rajaonary Mampianina nanao an'le ino moa izy teo signature ny RN13 tsy mbola le RN13 aloha fa ho avy atao rehefa avy ao le centre thermique ery Ambomanambola le Aksaf Power izy tena tadidiko nanontany 6 mois nanaovany an'io tompoko nanaovany an'io de fonctionne satria am'le turc regny am'le turc regny de le fitaovana atao mbola le zay nataoko nividitsika avy any ivelany le menaka mavesatra anodina anazy filoro de araka nieniko a zavatra mariny ty efa nanandrana herinandro tamin'ny filolotsika atao tsy miroro lizy nandeha tsara herinandro tsisy problème zany hoe adapté tsara tena mety tsara exploitena zany de mahagagavy tsisy vola hoandra lafo ve tsisy potsiny ataona potsiny tsisy bizy tsy mandeha ny solika satria de solika maka raha araka nieniko hatramin'ny tena hoe akandra la vola commission par litre any potsiny de tsisy idirany am'izay vely izy angambany matotsy miditra am'izay hoe efa tena aloaly ty andrambary efa tena maizina foana tsy mijà ao anatin'ny 4 andro ve isaka ny carte isan'andro ao anatin'ny adiny efatra adiny 3 fa mijiry tsondrokevitro nareo ty mbo taterao avy eleo téléphérique tena 150 millions neranareo satria misy câble ihany avadio manaovinareo tena afatra ty tena toko amin'ny firenena hoy be da be na any ivelany meno an'ity ataovy centrale thermique ombodiny eo anatin'ny Tsimororo tonga de any Tsimororo tonga de any io tsy na fananaovany tamin'ny hery Rajaonary fa misy akora fa efa namidin-dralahy fa nisy tsy fanarana ka tapite de tapaka kely zao io tompoko mitrandrao tonga de ataovy atreo le centrale azonao centrale thermique azonao tsara tena ataoko rehefa mandeha io tsy misy frais tsina fa tovozina frais fotsiny anaovana le infrastructure fotsiny mandavola de mividiana anao câble stom câble makatia Tananarivo capitale antarianazy mora kely ary tena eritra tsisy tsony afaka io délestage rehetrarehetra tsy mila avy any evela mandavola
telo ty tsisy avy any velany mandavola tsisy avy any velany hoe le ny tanàna teny amin'ny président hoe le transport ny atranato transport avaloha any camion citerne fa hoeto amin'ny ataovy transforme atro ataovy ngeza be mihitsy firmeko ato na ataoko hatramin'ny 4000 mégawatt ara zaka ny eo ndray mandeha ataovy fa tena enitra tena électricité daholy eran-Tananarivo tsisy délestage afaka mbola manao any ivelany satria ty anantsika ty mitoitankany amin'ny Tsimanteny mitonga any Tsirabe misandraka hatrany Tamatavy io iny conduite le porteur ny câble ny jiro ataovy tompo de tena afaka tonga ny mpanao tonga ny mpandraraha afaka mampiasa ny volany eto ary afaka ataovy any ambanivohitra le téléfrique fa vidinao le fatim-by atao eto mahazaka ny rehetrarehetra tsisy olana tsara tsota kely re Madagasikara zaho amin'ny teny anao mora-pahalosoana tena reryany olona hoana raha ngaty Paul Kagame hoe 10 taona za kosa aloha tena manotsy marina jugement olona ka olona mitavozavoza fa raha tena may voky ny olona tsy mila manafatra vary zany Madagasikara fa tany fertile misy orana misy rehetra raha hainao ny mpianatra ny agro iny mi-exploité azy hainao eritaona roa eritaona nge de miakatra amin'ny vary fa 3 mois fa tsy ohatra ny président roa taona ny azy eritaona de fa tena misy résultat raha tena hoe jerena mifokatra mécanisena ny zavatra atao mibarage vetivety de vokatra ataotsika ty électricité ty ataotsika ny ciment tsy manafatra ny velany invy anaovana trano ombady olena kalo tao amin'ny solalena anazy 10 millions de 100 millions de dollars zay aloha fatatsika namodina anaovana ala-peritra azinao io ampidio fotsiny ahodino vy fa tena tsy meko anao fa mena 3 taona 4 taona ny exécution zany tsika tsy namindram-bola ihany azinao ampiasao tena hita miboka le vola azinao fa aza atao ohatra ty hoe aiza teny olona favina téléphérique eto amin'ny ville raha ngaterany zao zay mpanderany zao tokoa zao reryany io tsisy an'izany ny olona anaovana fitsangatsangana anaovana skina anaovana azy ninony tsy mbola misy mba anytany io ka hoe analana embouteillage tena asa le misy transport koa ve antasy longa fatanjareo ve vitesy calculo jerivo aminao amin'ny Google ba jerivo azonao 21 km/h ngeny de ny vitesse niny 6 minutes 6 mètres par seconde ba jerivo tsara nareo olona manana izy teny olona tena hoe atao inona fotsiny fa tena fandidina le président mihitsy ny teny hitako hoe tsy ao de amidiny olona amin'ny zavatra de hoe na vatambiatra de perastam ve manana solution nefa am'le embouteillage les solutions dray alefa so le embouteillage nay misy manko misy solution anakaroa ndray le tena ataonetra zao satria Madagasikara efa tsy prévu atrany le urbanisme anaovana zareo satria misy trano de décoté mandrava trano 4% 25 à 50% vao raha hoe élargissena raha angezana ny lalana fa ny solution jereo malalaka le miatona ndray ataovy expressway jereo nge alefa so le expressway kely zao ny solution zao ataovy zao de tena afaka mandeha ny ato ambany tsiravana ny tranon'olona afaka manotro ahoana vitan'ny olona zao de tsy vita zay nge le tao ataovy exploité sy masiny vy fa mora kely anaovana antsika tena mampirevo fotsiny aloha raha nga hoentinay raha zay mitondra anay mpanohatra tena maro tena Paul Kagame zany tena maro anaty amin'ny fotoana zany mitsiro vita eto amintsika daholo matière première rehetra mangety tambolakana de jerivo zareo mifandroson'olona azinao za tsy tenao taizy io azinao taizy io fa tena jerivo de mbola misy raika koa any jerivo kely izy hoe le raika amitoyan'io azinao resaka fitaterana ndray zay ahoana solution zay député le fitaterana de ndre de tena natao hoe ataona strapotin on l'izy de ataondre l'izy elana seza volamena ina hitanao jerivo ny olona zao ve de hitanao ihana ny olo tako mbo compliqué par rapport à compliqué ihany azo atao ihany ina mono tseraka atsika manondrana vola vetsa veroa ve tsy aleo tonga de mbo anaovana zavatra mampirevi amin'ny vahoaka ny atao de jerivo hitanao le strapotin de atao mba ina mibiany amin'iny de mbo tsy ampiakatra frengery zala amle osina carburant ty satria tsetsetsinao anaty bisiny eo daholo aloha zany hitanao zao hitanao nen'olona zao mahafinaritra be mihitsy tsisy ny embouteillage afaka daholo de jerivo le miverina amle seza volamena teo ahako de mbo eritrereto mbo tsy netiteny zareo ve le covid anefa mbola tsy afaka tena grave be de fampikosikosina de tena tery de ina solution tanao ny solution pokaty
pokaty tsisy ilana azy solution tena tsy mendrika amin'ny fahasalamana ianao mbo nandeha bisy tany ivelany misy mitsangana kely misy mipetraka afaka tena mijeune tena miaka-midiny ianao na mitolina na kely anaka azonao tena libre be foana le bisinao fa ninty tena atrery aloha reo azafady mitsangana dôle apetraka lesy ray miverina amin'ny tany zao ve amin'ny tany mandroso zao de tena hita hoe gisitra marina le Madagasikara de mbola misy an'ireny foana de mbola natao solution ino misy teo solution seza volamena indray mba jerevo le fahasalaman'ny olona raha fanjakana satria tsy maintsy amboarina melony sain'ny mpandeha taxi be sy ny sain'ny taxi be tam'le covid anisy be mafy be ane nanafoanana an'le seza volamena de natao efatrefatra fa tsy mety ny dimidimy am'izao voaka statistika mbola miakatra be ny covid ary ririnina ny andro eto Madagasikara fa zao naverina tampoka indray le seza volamena satria amin'ny herinandro io iakatra le viditsotrika de rehefa mandrahona $1000 ny UCTU hitatsika vahoaka am'izany tsara ao am'izany fitondrana ty tsy mahay tena fitantanana zéro tena fikiragrana zéro zay nataoko anao raha mbola mititsika raha jerena amin'ny rano zany efa niorina atsika sisa mipitrapitra afaka miaina kely raha fa ao ny sécurité sy mifanoanana fa raha toizina kely tena ray volana difitra de efa maty eto afa tsika mianaka fitantanana tsy mahomby fitantanana goragora fitantanana tsisy étude nefa de tena mbo misy olona nianatra ihany ireo mbo isy ana fa de mahagaga mihitsy de jerevy ndray ary ty ary zao ny solution ataondray rehefa tsy hitanareo ndray mbo sosikefinareo mbo makany ivelany mba jerevy ihany rehefa tsy hitanareo le izy le strapointe ihany satria lalana tena ny andinika atreto anosy makany anina mosy teo makany io zao ataovy abisy ohatry zao tsy mila tramway mbola mila courant be matanjaka fa ataovy ohatra zao bisy accordéon ianarana zao ty le mandeha essence mahazaka olona hatramin'ny 50 amby zato io tompoko afaka midina fre mo atehany zao zavatra miakatra zao manina raha inona farana mpandrahatra amin'ny lalana amin'ny lalana fatako tonga de lalana tenao misy lalana ifidianana azy raha veto anosy mianatsy makany lotana tsirabe zay malalaka iny fa serviran'io fa malalaka afaka mitobila nge tsy malalaka fa tery nge malalaka ny largena nge ao tsara jerevony ao anatiny azonao atreo anosy le milahatra be fa tena mampalelo nge ny olona minapita-tafitsy ny tena tafika raha hoetin'io malalaka be ny lalana azonao afaka mifaneny eo mitetezana voafoaka an'io fotsiny le olona vetivety le izy sady miena ny prix de raha teo ndray tonga ny avandrina mahazo tevato mahatao iny any midi Madagasikara iny mahazoakorondrano malalaka be tonga na atao vio ateo makany vato inona ny tsy ho anatsahynareo am'izay mitode zay nataoko olona tsy miketrika mihitsy tsy mahay tsy miketrika izy fa miketrika ho an'ny tombontsoany sy ny akamany azonao fa io tsy miketrika ho an'ny vahoaka sy ataovanareo raha olona manatsafa jerevo ampidile eto Madagasikara de le bisy kelikely le bisy kelikely any am'le mbola lalana kely le tsy afaka andray le sisisiny kely le any amin'ny tsisa azonao le tariteritero mbo ameo anazy fa io tonga de mahavaolana be da be io olo edy hitanao ny anana zao tsika zao de nianana zao fa tena tsara be ny bisy ny azy matanjaka be ny compare zao olona kely Maurice tsy manana afaka tsy confection sy fara sy tourisme nefa de tena fa misy afa tena misy bière koa misy anake efa misy témoin gany azy afa témoin izy efa 3 ans zay efa mandeha de circule rehetrarehetra manana autoroute izy tsika mbola tsy manana azonao ndro planina ny azy ny avion mpisandraka tena firy ny nefa de tena tsy vita neto amitsika tena rehefa tsy hainareo ry zalahy le fitondrana misoratra teo anaovan'ny ny azy ny solution takedare takedare zay solution de manamboatra an'le lalana kely rond-point bus kely etsy analakely etsy namboamboarina ndray zao le lalana de miterasy le circulation ohatran'izao ndray de amboarina akorondrano de amboarina tamena de amboarina beloika de etra ndray zao le etsy analakely fa eo ihany ny ao tsy lasa lavitra le izy zay maty zay tareko ansaitsika tsy zay korona dala mitabataba hitanao zay za zao anisan'ny député tsy député fotsiny tsy mamela nenay avec solution zao solution fa tsy mitabataba aminareo zao atao ka zay nataoko anao mametokeraha takatry ny raha tena mipetraka eo
tena meko raha mpanohatra za tena manana rivorivy an'izany hoe raha io mpanohatra tena mena telo taona Madagasikara nga 5 de mitovy amin'le tsiritiny olona mibaky mondialy esoan'olona atsika hoe 70 ans 5 taona de tratra eto amintsika daholo ny atoana anaovantsika an'izany tsika mindram-bola ihany mindram-bola tsika zao babe ny zanaka manjaka atao inona le téléphérique fa mahasonena dadradadaka atao inona io tsy solution tsy mitatitra zavatra atsika fa ty mamimezanao fotsiny fa zava-dosa nge tena hoe tena mitabataba fa tena tsisy tsy mahirona député rastany miteny azany koa manko de ohatrany mahay ambondrona nge kakaiky le fifidianana député rastany de fatorany vava zao zay mikitikitika flyover ndray fa mahay hoa ambondrona tsy maintsy tenenina daholo ny fampanantenana rehetrarehetra jerevinao zao ty lelalana ny tenanao erentreze misy fahaizany zareo erentreze zao tamin'ny androny andriamatoa filoha Rajaonary Mampianina tamin'ny 2017 efa nisy accord tsara be tamin'ny banque européenne d'investissement efa nahazo financement 400 kilomètres tompoko efa tokony atao avy aty Fort Dauphin Marabatonga News Sapana News efa horaikitra atao de inona moa fa tsy lany izy ndrisy fa tsy lany izy de miasa anreto zavatra zalama hery etonay bloquer les projets nahodiny kely fotsiny ndray le izy nahodiny de bloquer les projets satria zatra nitakin' olona fananteha tsara teo tsy namonte manao le tahatasy ina moa zany filaza azy les procédures tsy haindrareo de nahatony BEI nahatony io ala am'zany misy financement roa manko izy io misy neny BEI de misy neny Union européenne fa misy zany le prêt de misy le temps le tsy hainy de najanona de io na mahainga arina satria nahitany izy de hoe itoy zay nahatonga amin'ny président hoe tsy mahavita lina moa tsy anao politika atsona raha tsy vita zay mihitsy le izy ale engagement ny raha tsy vita io fa tsy raha tsy voamanomboka io nahavoanazy hoe ato efa nomboka ty erentreze de tena ireo raha tsy vita tany hoe izy zany le zavatra andrajona ataonao ty vitany hoe raha reo takonana fa zay ny tiany lazana ay le izy nidofotra tena miagaga izy tena mbo mianatra mata fa io nanakenjey ampanohatra azy toka tena tasinoa io nampanohatra azinao de tsy hita zay atao le heritaona nefa sisa de jerevo de inona nataony naka volandray izy tamin'ny fond propre ny état le RPI ressources propriété interne nakandray satria hoainy izy afa baraka izy de tena niketriketra teo de hoe aloha nga fond propre antsika ndray no alana fa telo monsieur ministre atao amin'io de voatelo andro zay hoe aloha mena ny volantena anaovana le ambovombe ary tsy tonga tany nge ny solotena mpamatsy tsy tany amin'ny arentreze tamin'menanao fotsiny anaovanao propagande ngologola tsy ho le zahatra nitakiny matory zanao nitakiny misy zahatra norme be da be ho alina fotsiny hoe ho anareo safady ho anareo fotsiny vola fa tsy tonga amin'ny tokony izy aleny hoe blokena lasa mibabitry osa malagasy fotsiny de tena jerevinao fa tena mipetraka de nanevandray le Fort Dauphin ambovombe aloha tako kelatra io azonao tako kelatra fotsiny hoe io ary fa manomboka fa hitanao fa zay tena projet zay taterahana iny projet nataonao atra fa tako kelatra fotsiny raha olona ary jerivo ary nge amin'ny délai aiza nge le ana teo le délai nge misy an'izay nge fa alefasika le plaque aloha le fampahafantarana ny asa zany izy ty manko tsy maintsy resahana ihany izy ty satria manahina ho alefa faly aveo fa tery député rastany de alefaneo resahana le asa azonao le asa rehefa manao an'izay rehefa misy asa projet atao projet mpanjakana de hoe tiany financer azy tiany délai reto maître d'œuvre manao azy tiany entreprise manao azy de tiany début de chantier de tiany fin de chantier natao fotsiny firmois moa izy teo 26 mois avy le plaque faly avy le plaque fa le sary le RN13 hitanao takelatra fotsiny zara rakasena engany mbo fita jerivo le plaque 26 mois délai d'exécution délai 26 mois délai d'exécution nataonao aza zao début de chantier azy début de travaux azy fin de travaux azy tsisy zany hoe alolana alolalona fotsiny zany forme fotsiny io zay natakonao zatra tsy fatorany vava no tsy maintsy manombonomboka pose pierre fotsiny io fa tena hoe hitanao fa raha misy niteny am'zay ka hoana le anao le niteny hoe le tsy vitako raha tsy entraizy efa io ka efa nanomboka
tako kenatra ao io tako kenatra fotsiny fa zatra tsisy mandeha am'zay loana mahamenatra tena mahamenatra raha za le resy fota marina tena hoe tena fabaraka amin'ny fiarahamonina mba hatsara ny tsodrano ianao olona miteraka daolona reo mba hatsara ny taranakareo sy ny tany leo tena maka-tsodrano avelao io zavatra io fa tsy hainareo aza fitampitana ty fitenany ty tena azonao fitonana pokaty tena pokaty jereo zao tam'le tam'y propaganda ohatra zao ahoana zao anao vao manao fikenan-doha amin'ny vary zao telo taona vao manao nga tsy tafiditra tao anatin'ny tompo mbola artemizy aloha na fatifaty azanao de maninona ndray le hitanao le momba ny kadastra fananatany de anefa spesial nefa sampitsara mitovy ihany io de maninona zay raha zay tsy nataonao amin'ny fa zao anao vao nitetateta manao azy satria mila le vato le tatsaho de ikotikoti sahady nefa sampitsara mitovy samy mivoakatra mpitsara de tena efa toeriny SMM mamaky tena zatra tsy daona raha maninona zay raha zay tsy nataonao ary maninona misy pero ambony ohatra hoe misy ambony ministra zany azonao afa misy ao mifananatany fa teo midomena fa mandre tsara de maninona nataonao zay nataoko ty fitondrana ty tena fitondrana tena rainlainga ary mpamitako olona ary mpamita rainlainga pokaty le iema nataony tsisy raha io zao nanomboana an'io kely ndray zao de amboarina azonao de zao aby izy zao manombonomboka asa hoentiny anaovana propaganda rehefa tonga fotoanany raha mbola hiditra zao hitanao fa fanomboka zao le zavatra de io misy député tena mahamenatra olona mihitsy efa miapiratra zao izy de tsisy teny ndray zay amirapiteny za tsy hitonona anarana fa tena olona batra ohatra be efa mirapiratra zao efa mirapiratra zao izy ny fitondrana amin'ny deuxième mandat fa tena teo fa patraka fa efa nomboka daholo fa tena iadana am'izay de mbola ampiasonina ihany tena mampanompa zay tsy fanompa tena marina mampanompa zay tsy fanompa tena mba sefisaina le izy olona ngaty dondrina ohatranareo daholo izy efa 80 za tena ny estimation 95% fa tsy makasitraka ny fitondrana io tsony tena mandoa fa zany hoe amle fikafika le pasoka dôme ohatra ny tianaovany misy limite io ka ohatra ny tianaovany ty fantanina le fiera ty pasohana zay mampety azy de mena tailana anao fa ty tena izy zatra pastolaka daholo io fa mbola hitinareo ambola tsarana jereo niara-leranga-piratra any an-tafy de sombana nirako tena malaza de noho ny fananina de nsoleraka koa tena za sombana raha lany zavatra tsara anananareo fa mampalahelo Stany misy vavoatra an'izao aloha zany ty aloha lefatsika satria efa mandeha le fotoana de miditra anatin'ny fitokonam-be zany ny piasan'ny raharamba iny am'izao fotoana iresantsika zao de alefatsika amin'ny fanambarana satria milatsaka ny vaovao dia manao fanambarana zany ny syndicat ny piasan'ny raharamba iny sy ireo administrateur ino moa zany agent diplomatique consulaire zany zay eo anivo ministère ny raharamba iny alefatsika ary lay fanambarana lehibe zay ataon'izy ireo enjana be ty raha ty satria nyvaintsisy hoe ahoana corps diplomatique ny fanasana zany ho avy le fotoana andehibe afakalazana nefa migrevy efa nanao prévi ana grevy tamin'ny fiandohan'ny herinandro ty ny mpiasa ministère ny raharamba iny sy ry zareo sautant ny enama le ADC zany fa ity ny fanambarana ndao ara député Rastan tomboko lasy tomboko vavy eto am-piandohany de mamerina ny fialatsiny sy ny fialana folo izay piasa ny vahoaka malagasy eto anivo ministère ny raharambahiny noho ny vokatry ny fanafitohinany sy ny tsy fanaovana ny asana mpanaovanareo sy nampianaranareo anay am'izao fotoana am'izao fitokonana atomboka manomboka androany izao andro izay ampatsiavana koa fa andro afrikana ho an'ny asa-panjakana eto anivon'ny firenena tsy sanatria akory fametrahana hery famoretana sanatria ny vavaladiany lelo ho ataonay fa kosa fisintomana ny fijery noho ny tsy fanajana zonay zay efa nomeny vahoaka malagasy teo anivon'ny parlement efa nomeny filoam-pirenena tamin'ny 2024 efa noeken'ny gouvernement ny fanesina nanomboka tamin'izany ary ny adivandreo ministra ny fanesika hatramin'izao ho asin'ny diplomasia malagasy etona ary dia maneho fisaorana amin'ny tafitafy ireo rehetra voateny ireo noho ny fanomezana izany sy fahafantarana fa lara-pameana izany nasaina ny andro izahay ary nasaina ny afy noho ny tombontsoam-pirenena nefa efa feno ny fipetra nomezana izany soa izany amin'izao fotoana izao saingy ny fanatanterahana no misy indro ka lasa veryzo indray izahay nanomboka amin'ny volana janoary ka hatramin'izao tamin'ny dalaka le tompo ireo mpiasanareo nefa mbola omeny lalàna fototra eto amin'ny tany sy ny firenena fitaovana anankiray hiadivana ny zo efa nomena anazy dia ny fitokonana izany matahotra izahay ho very ny zonay
na dia efa nisy ampahany azy efa noetrena indray fa ho very ka tsy afaka hisitraka izany tsony. Mbola mamerina izahay ary tiana itspihany fa vonona foana izay fampiresaka amin'ny fanatsarana ny asa tao eto anivon'ny ministera ho an'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ary ny soiombonana. Fa mba mangataka izahay hoe ny zavatra mankarary ny diplomasia malagasy nefa mba nahitana vahaolona teo aloha toy ny tambo-karama sy ny lalàna amin'ny fety diplomasia ary ny asany, aleo mba hatsaina amin'izay. Indrindra fa efa tanteraka daholo ireo fepetra rehetra no takiana mba hanatanterahana izany. Fantatray ny mety ho vokatra ireo izany fitokonana izany eo anivon'ny fiainam-pirenena, eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena ary indrindra ho antsika vahoaka malagasy mpampiasanay. Fantatray ny fanafitohinana azo ireo mpampiasa ny asa-panjakana eto aminay, ka izany koa ny alanatsiny amin'izao fitokonana izao. Ho fanajana ny asa sy ny lalàna dia maneho toy izahay fa izy servisy farany ambany aloha mba tsy tenenana fa nanapaka ny fifampiresahana sy nanao hery famoretana izahay ao anatin'ny fitakiana ny zonay amafisinay ary ihany ihany koa fa mipetraka eo amin'ny lafiny ara-pitantanana ara-panjakana ny fangatahanay fa kosa tsy misy na iray minitra monja azy manipulation atao aminay ary tsy hoekenay koa izany satria ny vahoaka malagasy no mampiasanay sy nanome ireo zonay ireo noho ny safidiny fa tsy noho ny olona na zavatra hafa. Fitiava-tanindrazana sy ampo-pirenena ary fahatsiarovana any adidy ny ady efa vita ho amin'izany no manosika anay hatrany eto anivon'ny ministera ny raham-bahiny. Mamerina ny fisaorana ireto namana eo anivon'ny federasiona mampiasa mpanjakana ambony sy ireo syndika namana rehetra koa izahay no ny fanampiana sy ny fanohanana ataon'izy ireo. Hery lehibe izany ho anay satria midika izany fa mitovy jery amin'izao fotoana izao ireo mpiasa ny vahoaka mba hahafahana mampandroso amin'ny Madagasikara sy ireo fitaovana nomen'ny vahoaka malagasy ho amin'izany. Makasitraka tombo klasy tombo vavy iny vaovao latsaka zany avy anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny ny fitokonana lehibe ataon'ireo mpiasa ministera ny raharaham-bahiny sy ireo mpianatra zay nivoaka zany navita zay fianarana momba ny an'izay ka dia seka anisany miasa ao manandraikitra lehibe zany diplomate ou consulaire misy fianarana nataony zany ary mivoaka malagasy araka ny teniny mpitondra tenin'izy ireo no manakarama misy zony izy ireo ihany koa efa nekeny lalàna 2024 ary anisany takin'izy ireo no amezana zay fa misy ihany koa ny endrika fanavakavahana ao anatin'izany ministera ny raharaham-bahiny zany. Ny ministra amin'izao fotoana izao moa dia hoe notsika andrasantsika ireo venizy na no hevitra fa tany amin'ny ministera ny vola le ministra amin'izao fotoana izao tany ihany koa dia efa nahita zavatra nanahirina satria efa grevy mipiasa ny douane koa tany tongatondray eto amin'ny raharaham-bahiny izy dia mipiasa ny raharaham-bahiny indray no migrevy sahirana ho amin'izay le rehetrarehetra le fanjakana fa zay zava-misy vaovaony latsaka iny tanteritsika dia ny grand corps zany sy ireo syndicat rehetra zany dia tonga nanotrona ireo mpiasa zany sy ny syndicat teny nevo ministera ny raharaham-bahiny manakamaranaizay député Rastany. Marina zany ka tinga tena matsetsatsetsatsatra mahatonga amin'ny fanjakana tsy manam-bola koa dia fanjakana pompier tsy mbo vidianana masom-bola amin'ny fitenena sy ny fa aminona afo mandehibe vola amin'io aminona ka se foana tsy manana ka za tena midera miderany ao ministerany raharaham-bahiny mpiasa mba alaovita akory miaramila zay mena grady fotsiny amin'izao sy ianareo mpitsara zay tsy sasasy zay mpitsara manipulen'io fitondrahan'io fotsiny mba alao vohatra dia mba afatra ingana Madagasikara fa raha samy mba manaotry zodorisy amin'ny ministera tsy manaraka ny tsirariny vetivety tsy afaka afatra ka tokanoa ory miaramila sy ry ACC sy ny fitsarana mba halotahaka sao fa aza manao betima fa efa maty ny avatsika maty ny rahalanareo maty ny anapavinareo maty dadanareo mipiraimonina nareo fa nareo vokobe zay angamany telo tsotra dia amarana fitenena koa ankatamana dia ty fanany angamany hoe izao akaiky ny asaramanitra zao dia naty ala hoeto amin'ny tsy mahany eo raha olona naty tsy manam-bola ary fa dia samy manaovana forma fotsiny manaova fety sambatra samy mbo mahereza re ary mivavaka amin'Andriamanitra tsika zavatra hoe tsy anjaka ny mahery-tsy moa tsy ela velona mahery-tsy moa dia ho voko foana tsika rehefa tena manaraka ohatra indraigny atao ministerany ny raharaham-bahiny indraina samy manaraka tonga le etahitantsika eo anatin'ny telo taona mipoaka be Madagasikara anao fety zavatra tsika fa para-pahavitandrelo mba efio
fa ifio mbo tsy ho foaty zay fotsy ataovy tsy ho foaty fa rehefa tsy maty atrotsika mamelinaina tsara velona be da be fa mitoko a fanao zavatra marina fanao zay mahasoa amin'ny vahoaka zay re tompony ataoko fa de samy ten'Andriamanitra makasitraka député Randrena Stanislas député Rastany am'izay tsodrany lehibe zay fa ty ho amin'ny fety faran'izay tena mampahonena indrindra satria tena tsy mihinana akoho amam-borona ny malagasy tena mijaly fa ovakitsika ny commentaire aloha re ndao maka commentaire tsika namana technician de hoavrina amarana ny vao raha falomeza tsorado falomeraba atsika mpanaraka ny MMA rehetra tsy akanavaka na eto atoerana na anivelany makasitraka indrindra ny tompoko de ohatran'izay koa zany no niarabatsika isoratsika zany ny ino moa zany ny mpanaraka atsika ny MM zany Ivan Grand zany miangava anareo mba avereno eto hitan'ireo efa simba ny lainga ny foa mampanaka mba hisokatra masina ny fanambarana nataon'ny flo tamin'ny fampelezan-kevitra fa ho foana ny delestage ary isorinasa amerikana efa vonina hiara-asa amintsika hanafoana anio loso zay ho an'ny hoe fitaka be vava mihitsy le zava-mihitsy Justin Razafinome superficiel sisy reny etsiketsika ataon'ny TGV reny fa tsy ahazo ny atsasaky ny vato azon'ny président Rajaonary Mampianina ny ho azon'ny Rajoelina amin'ny 2023 ay le 8% io zany fa tary fa 27 millions ny gasy ary 10 millions no hifidy lala olona Rajoelina dia tsy hanao concertation miaraka amin'ny mpanohatra mihitsy satria izy dia olona miavinavina sady mienatra ny hifanatrika amin'ny président Ravalomanina noho ny alabato 1,200,000 voix raha Ravalomanana Andria Manoiso ay za tika tsy manao solomaso miaraba ny mpanaraka ny MM rehetra ary miaraba ny mpisehatra sy ny mpanentana ny MM eto amin'ny MBS sy ny Radio Mata ny zavatra tsikatro no soratako de sady anontaniako ny député mihitsy sy faniry manao hoe sekoltaiza no ny anaran'le zaza efatra taona zandry indrindra nanala CEPE farany ohatrany tadidiko izy iny teo de afiry taona tokoa ny taona ankizy farany ambany tokony manala CEPE zany de fanjakana inona loatrako ny eto Madagasikara no manome convocation na afahan'iny zaza iny nanala CEPE anaty fonoteny de hoe aleo ataoko mihitsy hoe zaza fa tsy ankizy angabana farany amtinako ireo fantanireo de ny zany toyany de tsy tantoyany zany tapitra zany ny radio iny tsy tale toyany iny ohatrany tsy tadidiko taiza moa iny zaza iny efa hitahitako any efa taona de maromaro misy firy misy zokonjokony lehibe ko nanala fanadinana zany fa zay moa manahirana alizy tamin'ny andronay zany de misy sokajy taona mihitsy atrehana fanadinana hoe manomboka 7 taona vao afaka miditra tsekoly fa matotra tsara ny fisainana hiatrika an'le sekoly tamin'izay fa ity moa zany misy an'le fanovana fandarana asa tsy fantatsika ntsony fa de hoe efa taona fantanina mipetraka zany oviny izy nanao klasy voalohany zany faharoa fahatelo faefatra fahadimy satria raha zay fotsiny resantsika 10 taona zany de apetratsika ho barainy mpantanina ho any rehetra zany fa tsy afaka ny amaly an'izany satria ity raha ty manahirina ka mbola misy zavatra mihoatra lavitra an'izay zaza nanala CEPE zay fa ataontsika lapsus fotsiny zay manahirina mivoaka am'izao fotoana zao fa za moa de fa netitsika teo reny vaovao rehetrarehetra reny mino isika zany fa dia samy mandray zay tandrefy azy de eto amarana azy farina ny tena amarana azy de ho zay hoe tena manova fety finaritra ho atsika rehetrarehetra sady mirary faran'ny herinandro de mba isy fahaleovantena mba arak'izay fahaleovantena ny firenena izay ary mba hiadana sofinaritra araky ny hira zay voatondro ao anatin'ny tandraizanay malala sy ny hirany MDRM ihany koa zany de hiadana sofinaritra Madagasikara ty de misy an'le hira mahafinaritra iny Zanahary eo tainy tanindrazanay de angatahantsika daholo zany mba ho anisany satria anisany hira zay niraina fifananana tamin'ny hira-pirenena zany hira resahako amintsika zany de mba hiadana sofinaritra ary de ho tainy Zanahary ty Madagasikara tsika ity rina arabe mananjara iny ary dia ho faranantsika ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mata nanamafy ny teny namana faniry teo manamafy ny teny ny député Rastan teo hiatrika ny fetim-pirenena sika na inona zavatra mitranga dia ny
fahatokinan'Andriamanitra aloha no zava-dehibe ary Madagasikara dia atsika mianakavy na ahoana fisehon-javatra tapitra ny fandarantsika veloma tompoko.